varao isokatra ira fiderana ho an'Andriamanitra asambarako itsika naratana ho an'Andriamanitra mitsakana ho aho fa mampinina ianao maniry ianao fantatra ny fo siza rehetrarehetra tanatiko mitsakana ho aho famampirinina ianao maniry ianao fantatra ny fo siza rehetrarehetra tanatiko tiako ianao ndetsika iareny koka itsako an'Andriamanitra fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra itsika tsara avy masina 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 ianao ry Jehovah Andriamanitra tsy toa Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba la izy andrizay ka ho mandrakizay tompo tianay ianao maminay ianao lehibe ka tsy misy tahaka anao manerana ny tany dia manjaka ianao ho an'ilay mipetraka eo ambony sisy fiandrianana sy ny zanak'ondry ny saotra sy ny dera ny laza sy ny voninahitra ny hery sy ny fahalebiazana azy hatrambo taloha ankehitriny ary mandrakizay hosana amin'ny afindrindra voninahitra ho amin'ny afindrindra voninahitra ho amin'ny afindrindra voninahitra ho amin'ny afindrindra halleluja fa ny fiadananao kosany dia ho amin'ny olona kasitranao hatramin'izao ka ho mandrakizay amen etsika retsangana faly a fanatitava amintsika tsara iavy a ary miarabatsika natratra izao fotoana izao manonona ny fiadanan'Andriamanitra hitoetra amintsika manomboka anio ka mandrakizay mandrakizay manonona ny fiadanan'Andriamanitra hitoetra amintsika manomboka anio ka mandrakizay mandrakizay ozy mimpanetana tamin'ny maly na anao mainy ianao na tsy anao mainy ianao tsy maintsy tanteraka aminao zany andetsika itehaka voninahitry ny tompo halleluja andetsika ary ametaka andray izao fotoana izao ary anatin'ny fametrahana izao fotoana izao dia zao ny anyangatahaka eo anatray anao eo anatray an'Andriamanitra dia zao ianao nifantoka sy resaka amin'Andriamanitra hatramin'ny farany herinao tompo ianao mbola mampitsoro raha niry ato anaty fa ianao mbola famonjenao a ianao herinao tompo ianao mampizoro ahy raha niry ato anaty mitolevina Vai a não pular,
vetsika indray mandeha zay tononkira-panahy zay a ngatahako tena fatoanao ianatran'Andriamanitra miatrika eto Jehova aneo zava-mahagaga aminao Jehova androany ny herinao tompo ianao mbola raha rery ato anaty tomororera mety horeraka fa ianao mbola mampitoro ianao no heriko nitsika hivavaka metraka tanteraka ny fotoana eo anaty an'Andriamanitra hivavaka isika Jehova Andriamanitra rainy tsara indrindra zay any an-danitra ianao le Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Ianao le tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ankehitriny era Tompo Andriamanitra ray dia mametraka indray zay ny fotoana eo am-pelantananao satria fantatray fa tsy mahefa na inona tokoa izay raha misaraka aminao ka dia aoka ny hery sy ny fahefana sy ny voninahitra no hiasa eto androany ka ahafany manantanteraka zao asa mpanompoana izao. Tompo Ray Masina sy tsara indrindra zay any an-danitra aoka reo asan'ny maizina rehetra reo asan'ny devoly sy ny satana zay mety anelingelina ny vahoaka anao ka tsy hanana fifantohana indray Tompo dia efa mandidy sy rakofany amin'ny rano zanak'ondry tsy toetra tsy anaketsara-pahefana eto ny asa fanahy maloto rehetra fa potehana zany ny amin'ny anaran'i Kristy ilay maty tamin'ny antsasaky ny herinandro. Aoka raha ny farana masina Jehova no hiasa indray amin'ity toerana ity hiasa amin'ny sambatan'olona fa marina mandrakariva ny teny fikasanao fa zay rehetra mety salama dia efa ho sitrana ireo mety miatrika dia efa mpandresy ary eo manana olona dia efa hivay zany no ny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ilay nandeha araky ny sotra masina amin'ny alalan'i Kristy ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ilay liona avy amin'ny fireneny Joda indray ary no ametrahana indray zany vavaka izany. Alleluia, amen. Eny ary anao ireo fideranantsika tsy ataontsika maro fa ataontsika raika fa ataontsika matomboka be izy ataontsika amin'ilay tena inona moa le 400 volt mihitsy izy tia nianina 800 volt anaovantsika anazy niany fa ataontsika matomboka tia niany battery mahafinaritra raha misy mpandimo to dia efa afaka miakatra metrany. It's
Zay le fiderana makotrika be. Zay le katsôlina. Alleluia. Dia raina ny tompo a. Zay ny fiderana zay nataontsika isaorana an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Na ny soa na ny rasy dia isaorantsika ny tompo zany amin'ity anio ity a. Sy tegaka aloha voninahitra ho an'Andriamanitra rery any e. Saba Jehova c'est bon any psy. Alleluia. Mpandresitsika. Amen. Resy lahatra be no fampandresanao amin'ny anaran'i Jesosy. Arabay ho arina akaikinao fampandresanao hoe tafiditra amin'ny finale ihany koa tsika tsiraray ava. Tsy maintsy tataka score ty androany e. Mpandresy tsika androany. Amen. Eny are. Zany fandresenao zany ento isaorana an'Andriamanitra amin'ity anio ity ataontsika le hira hoe isaoritra sy de raja sy ery voninahitra mandrakizay vita zay hiro zay dia hitrany amin'ny fisaorana isika. Zay raha tehaka manifinify. Saotra sy dera. Saotra sy dera. Aja sy aja sy deri. Uanao le mandra. Uanao le mandra kisa. Sili tutulune. Tulu jehecha. Sili tutulu. Ndike wache. Ndike wanache. Manera nani tani te matakino. Saotra sy dera. Aja sy deri. Uanao. Vamos atender le peu. Si quereta. Manera tani. Bela bara. Tupuni na ita. Ayo misanda na manda kiza. Ayo ni fanta kana utigura. Jai manda kiza. Enera. Eo piko fanahany anaovantsika an'izay sady isaotra tsika ny voninantsika ny angataka ny ranozanak'ondry andorantsika ikoaka avetrany eo piko fanahany isaorantsika an'Andriamanitra ny voninahitsika sy angatantsika ny ranozanak'ondry. Andriamanitra ray ianao tahotra ny herany aja afatako nisy saorana akanao amindra fo aminay ka melany
Evona ny fiangonana takany fandevona ny zavona. Amin'ny rano Kristy zanakaony anadoanay izao fiangonana izao momban'ny fahefana ho azy ny voninahitra manakona. Halleluja. Amen. Resatsika ry azo toerana avy hatrany. Raha tafipetraka ianao aditeka ihany antsika voninahitra ho an'Andriamanitra. Olo voadio zany dia fotsy daholo dia jereo ny ao akaikinao fa fotsy daholo. Raha mahita olo mainty zany ianao akaikinao dia tsy mahita tsara masonao zay. Fotsy daholo antsika jiaby reo. Eny ary manasa anao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy handray ny fanahy masina indray tsika amin'ity anio ity zay fipetrahana kely zay ny alana amin'ilay aretin'andolo enondrika kely tao iny. Manasa anao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy handray ny fanahy masina antsika dia fanomezana lehibe izy io meny Jehovah antsika tsiraray avy zany amin'ity anio ity. Ho an'izay angataka izany dia efa azo sady. Amen. Ori fanayo ni manatia na ye tualizo magina ori fanayo manatia yetu eniwe Lulana Baba kai mangina vetu saya tu lucha la siarena sini arena samiti ya kunjana ni Baba Katakan fana masina demant tsika sandrato tanana wa sandrato ny vavakao akipirany kun masina wa dao vetrany any Fanahy masina be voninahitra ino anarana. Ireto ny vahoaka anao mampasiahy tokoa fa nisy teny fanekena nataonao araha eo ka andasaka mifanahy amin'ny nofirehitra anao amin'izany andro zany. Ko manantena ny vahoaka anao amin'ity anio ity ho fenositry ny fahafenona ny fanahy avy aminao Tompo. Koa dia zany fanahy zany sy azo pororona amin'ny fiainanay zany ka dia anzaka ny fahafenona Tompo. Matoky sy meny zay fanahy masina hitaridalana andro manalina ka dia andeha araka amin'ny fanahy ny vahoaka anao Tompo ka dia makasitraka fanahy masina. Halleluja. Amen. Malefaka zany tiako zany atao me mafy voninahitra ny Tompo hikam-pandresena mafy manao hoe orakoraka be eny samitsika tsy ray amin'ny mahazo ny toerana miomana fa manomboka eto misokatra ny lanonana andeha tsikitehaka voninahitra ny Tompo rery ihany andeha tsikitehaka voninahitra ny Tompo. Halleluja. Eny ary izy koa fa zay lanonana izay dia asainy ray aman-dreny pasteur hiatrika ety anoloana fa misy zavatra ho lazainy. Zavatra ho lazaina tsy voarakoraka be ho an'i Jesosy mbola tsy ampy mbola tsy reha-bazary ia dia fifaliana no iarabanazika
hitako avy nijery baolina daholo dia ohatrany kamokamo. Izy nijery baolina zao alina ody sy manangan-tananao moa tsisy ia tsisy ka samy natory daholo. Mahafinaritra zany fa zay moa zany tsy maintsy tamin'izay taloha hoe mondial ny anarana eo, mondial ny anarana eo fa tsy mondial, mondial. Ianao mba nijery mondial, tsy mondial fa mondial. Ia, ka dia tonga amin'ny andro famaranana antsika ndray andro eo mbola tsy niaraba fiadanany tompo aminao, fahasoavan'Andriamanitra aminao, fitahian'Andriamanitra ho aminao, fandresena ho aminao. Andao hitehaka mafy sika voninahitry ny tompo. Miaraba ny reto ray aman-dreny olona reto tonga amin'ny famaranana. Andao mba asiana ho fahafantarana tonga amin'izy reto fa reto zany tena mpiazakazaka mahery vaika. Asio voarokoraka be. Nareo andafy kiadiniko nareo. Koko, koko. Miaravanareo tita ranomasina jiaby. Maro ny nangataka teny fikasana. Kiadiniko hatramin'ilay zanako vavy any Hong Kong ihany. Tsy adino anao fa fakay efa nahazo omaly dia koko, koko. Misy zanaka vavy Hong Kong ihany misy zanaka koa ny La Réunion any aiza koa ilay zanaka. Ia, misy zanaka tany anana fa tonga eto moa. Dia nareo rehetra ampitan-dranomasina e. Andao asiana orokoraka be mba renjareo akao misy zanaka koa la Frantsa ao. Eny nareo jiaby ihany. Le izy fa aminanina fa tokony tanterana tompo amiko fa nareo any io zany matanteraka azy. Very kely le izy. Za zany tamin'ny voaniaingy mahita tsara moa nareo ampitan-dranomasina eo. Ia, mahita honjare. Dia izao bandana andavamamba. Rehefa bandana andavamamba dia nandray an'i Jesosy. Izany hoe niala atao andavamamba dia affecté tamin'ny marovoay. Niala amin'ny mamba dia lalaka any amin'ny voay. Dia rehefa avy tany amin'ny marovoay indray zany anaram-biby foana io dia affecté tamin'ny fort dauphin. Ia, anaram-biby koa zany fort dauphin zany. Dia hoe fort ny asanao any Jesosy fa ho fin ny asany devoly ihany. Dia avy tao fort dauphin zay dia izao nataoko tamin'i Jesosy. Renareo ty ampitan-dranomasina aty fa nareo no tonga nateraka an'izany. Raha vao miala ty fort dauphin aho dia anarana biby faran'izay matanjaka no tiako andanana. Dia hoe inona mpanjaka ny biby dia hoe lion. Zaho zany avy aty fort dauphin dia makany lion. Kokoa nareo lion. Pasterany atao miaraba nareo kokoa nareo lion. Misy fiangonantsika ao lion va? Dia efa omany freko mba tanteraka ny teny fikasana. Tora mevely anabavy. Misy anabavintsika ao. Mpanohana fiangonana io anabavy io. Tonga teto Madagasikara izy io tao lasora tao tsy manana numéro anao fa mialala an'izao fahitalavitra zao nanaova kokoa anao pasterany atao mba etony aminareo lion ihany tanteraka ny teny fikasana. Ia hoy zareo miaraka mimetsiky ny rano. Asy vorakoraka be! Fa ny zavatra nisy rehefa avy tany fort dauphin ny affectation-ko taty be parasy. Tsy lion fa be parasy. Dia za zany mba nieritreritra hoe avy eo be parasy zany dia efa mba hahatonga ny lion amin'izay. Aty ambalako soa ny afarako. Aty Tamatavy zany Moramanga le misy be parasy. Izy rehefa tany be parasy zao. Be parasy tao Moramanga tao. Fa tsy angano tanana. Misy fiangonantsika be parasy ary matanjaka be zany be parasy zany. Tsy hoe parasy ny betsakany fa olombelona ny betsakany. Isy tapatsy anay. Asa mava ty ambalako soa amin'izay mba ho an'ny lion any fa dia Jehovah mafantatra an'izany fa iny moa ho any zany fa dia efa petraka amin'ny tompo ao. Eny ary zay ny hoe andro firavoravonany ihany. Andao tehaka mafy voninahitry ny tompo. Mila mifaly andro any. Izy zavatra tantaray kely anareo amin'ilay fifaliana satria efa memona ny korala feom-pandresy hira efatra. Avy amin'ilay matomboka tsara. Hitanareo androany ravoravo mihitsy. Fa vao mahita mihitsy eo amin'i Jesosy ao. Orakoraka be ny feom-pandresy rehetra mirakoraka. Ohatrany tsy ampy zany feom-pandresy zany ataovy mafy ve? Tena ohatrany avy nijery baolina reto feom-pandresy reto. Reraka be daholo nareo samy manomana an'ilay Moramanga. Avy ary amin'ny farany hoe isa rôtely. Efa miakatra. Efatra ny anareo na telo.
roa kely loatra le matomboka misy zany rehefa avy eo fa alohan'ny akaranareo a efa mimona ny ambody roatra midera za andro mba hiaraka andihy aminareo aza daoly le gonala reny tao tsisy tazako daoly gonala reny sady mbola tsy miakanjo fotsy nareo hitako ny tsy hitako akanjo fotsy reny no mahafinaritra aminareo avy amin'ny akanjo fotsy hoe rehefa avy eo nakaraha ihany no mitazako miakanjo fotsy aloha izy reto miakanjo tsy miakanjo fotsy raha varetra anankiray ny efa hitako fa mahafinaritra le anankiray nahazo vola tamin'le anabavy kely maly iny asy fitehaka mafy ho an'i Jesosy hitako mihitsy fidirany baolina iny tonga dia fa natao malakilaka mihitsy azy any aposy azy any zany ho a Jesosy ho Jesosy hoe ny zavatra ho avy ny anontanio ahy dia raina ny tompo e mandiha ny fahadimy reny efa mety efa tonga dia fa nreto zahay rapasy nreto zahay miaraka amin'ny vola sy ny fanevana re ary ny zavatra tena ingenjana dia zao samy milahatra teo fa ny iny bandy kely anankiray iny bogosy indrindra amin'ny zalahy rehetra sady fotsifotsy kely no lavalava orona ny abony tonga dia ao amin'le oi misy rarina izy raha nahazo vola numéro telefônina fa tsy vola diso kaja indray araha izany ay mandeha roa iny mienjana kozy mahafinaritra mahafinaritra fa maromaro ny tahaka an'ireny raha mbola misy fandroa fantelo aza menatra efa nisy vakilay reny aza vakilay reny rehefa avy eo fa mbola ho avy eo rany finaritra zany dia zao firavoravona ny any ravoravontsika ray aman-dreny l'olona andro mifaly androany dia zao olona firavoravona zany tena mifaly zao rehefa nandeha tany maro antsetra hatramin'izay na olona mbola tsy nandeha sambo zany fa tsy maintsy nandeha sambo nakany maro antsetra ny ainga avy eto Tamatavy savana 3 zay nandanako ty zany savana 3 namakivaky eto juskany tama maro antsetra nandeha ty sambo ty niakatra nidina niakatra nidina niakatra midona ato midona ato tonga ampovoan'ny ranomasina somary voaka kely zay jerevako fa iny vagy iny miainga 3 metatra vao milasaka ohatran'izao miakatra ndray tonga dia miotana ohatran'izao foka dia za zany vao niditra an'le sambo dia nieritreritra fa misy io kely be da be ao zay atao ina ary tony sio kely be da be sio kely io tsy azo konona mihitsy le izy ka rehefa niakatra sy nidina amin'izay samaka couloir amin'izay ery amin'ny sisiny ery ablo 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 samaka couloir amin'ilay miakatra sy midina ny antazoniko mafy tsindriko mafy misy amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy mivoaka zany dia ozy ny saiko raiky raha ty alahy zany mivadika sy sambo ty dia vity alahy maty alahy zany hoe ianao zany tena mitebiteby fatratra fa zao raha vao tonga tany maro tsetra le sambo fa ny fifaliako tsy misy tahaka an'izany nandihy teo amin'ny aéroport mihitsy teraina Jehova teraina Jesosy fifaliako tsy misy tahaka an'izany hoe voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka za koa teteny aminao efa tonga amin'ny famaranana ny sambo hoe tonga amin'ny samaranana ny sambo fa dia zao iara ifalitsika androany iara iravitsika androany iravoravo anatrehan'i Jehova tsika androany orakoraka be Zava-Apocalypsy feo ampandresy miaviatrany ary miakatra ny feo ampandresy ao anatin'izao firavoravona izao meko amin'ny feo ampandresy mbola tsy fanatitra pasteur mbola tsy fanatitra fa mbola miravoravo mbola feo ampandresy ka taitaitsy ia sa hoe fanatitra ho amin'ny feo ampandresy ia tsara kosa eny ary raha isika mitehaka mafy reto feo ampandresy reto grand complet orakoraka be eny ary ohatrany tsy ampy izy reto zany sa ay sefo izy ao sefo sa tsy ao taratara sefo ay sefo kely zany ny ao
eny ary feompandraisy raha vonona any arao atrany ampitan-dranomasina any reto ny feompandraisy zany zay invité tsika io efa nareo aty France aty zany invité amin'ny feompandraisy dia zany nefa tsy maintsy miaraka amin'zareo fa manana t-shirt amin'ny feompandraisy pare nareo zany dia reto izy reto andao masina tehaka mafy ary voninahitry ny tompo raha vonona ianareo mampidiriko avy hatrany feompandraisy. Alléluia. Alléluia de vanaka amin'ny andro firavoravoana ty dia saotra an'Andriamanitra zay amin'ny hery anankiray ty fa ela zay reporo andro fa mivoaka mpandresy nafony ny lanitra dia fiandriananao Jesosy nafohinao ilay ray saripity dia noho ny fitiavanao dia nidiny ianao namonjy anay nanaiky tsinitsiny dia novonoiny ianao Jesosy dia noho ny amiko noho ny zay tonga manatrika eto Jesosy o inona anao valiko anao noho ny sorehetra nataonao tamiko noho ny fitiavana dia ilay pitidrahana amonjenao anay teo amin'ny azo fijaliana Ohatr'izay ny fitiavan'Andriamanitra asoanao ka natonga isoanao mpandresy dia ilay zavatra tena tsy tiany mihitsy no aniny mba amonjena asoanao ilay tena tsy tianao mihitsy dia nentinao ny entako ny eloko ny olako dia nahiratrao ny masoko Jesosy dia natsanganao ny tongotro nositraninao ny arety ka sitrana Jesosy valinao Jesosy noho izao fitiavana lehibe ny tantananao anay zany tanaty mihetsika ny rano misy narary sika nisy fatorany fanahy ratsy vova zay rety mbola velonena androany dia te hisotra sy atsy ny aranao mafy manao hoe Jesosy
mametra fanontaniana amintsika tenantsika tsirairay hoe inona ry Jesosy mba havaliko noho ny fitiavanao dia mba samy miezaka antsika mba miketrika ny lanitra atsangatana aza maniry ny lanitra hoe sady raha tsy anangana akeko anana oen hoe agnino ake fogna nda ataontsika rena anankiray tya araka fangatany ray aman-dreny izy tya dia ataonay hoe irinao veny lanitra fa tsika tsy aby tonga aketo dia efa samy maniry lanitra aby sa tsy zany zany mihitsy za may mira dia miaraka mira aminay a vehivavy fotsiny manahy mafy aho sa tsy tafiditsany raha mitoy zao fanaoko sy fananao zao izao fanaoko badinio kely mitoetra ratsy dawaritsika lehilahy arakira amizareo vehivavy manahy mafy aho raha mitoy zao fanaoko zao fanaoko ratsy batinio kely ny joany fotsy toetra ratsy raha mitoy zany mbola tanjotsika velolanitra androany Jesosy a ampatsahy anao ndray fa efa nazo telo fikasana anao dia efa teneny hoe azo lanitra mbola tanjonao ve izany paradisy izany indraindray nefa anao dia masika tena masika mihitsy mbola mitahiry ireo aretina ratsy ny loza dia zay makamamy nofo zay mihitsy tsy iza fa izao ianao isika da iretsika maro hoe irino velolanitra
a ataontsika irametsikatsika amizay sa mbola ataontsika miadakadana a aloha zany ataonay ty mbola tsy nataonay izy ty ngambany maly a tsy haiko tsy tadity ataovy amenina igny aloha ataontsika a ataovy amenina satria efa feno fepetra amin'ny andro farany zao mbola tsy feno fepetra koa ngamba efa tsy haiko tsony efa tsy rano mihetsika mihitsy ngamba tadiavina hoe mihetsika ny rano fa efa tany mihetsika efa dao tsotsika zandry kely rylahy rety ao dao hiaraka aminay atyaka aloha fangarotsika miaraka amin'ny ambody roatra a ao tsy vorakoraka be amizay tsy menatra izy ao mety tsara izy mahay raha zakaiko amin'ny regny nefa za hatramin'izao mbola tsy mahay anazy I say, ha! Eza lasirana bavy ha eo akaiky ny fotoana itsindrano amin'ny teny fikasana heba ianao io le vao fity ha Atovayo, 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 atovayo.
maina Atovy amaino mahafinaritra liga mitsamba misy karazany maro mihitsy atovy amaina igny misy frère raika ty zay ny araky nireta aminay tamin'ny andro vino lakamisy averina atsika keto regny mbola mazoto nareo mitsamba amen zany aleoka averina atsika andeo tsika mandeha popo matavitra ndraiky zareo de aloha raiso amiteka zay de andeha apopo Tsika ha tawar hantroandro avy aty aminay tamin'ny fanfakaty fotsiny ty ha ho efa akaiky ny farany le rehetra zany mihitsy ny fiainana tany de mandalo ihany izay afaranao mba santrany any tsy ho lany any rano dijany tany fa haizanao iafarany ny fahotanany tsy mavondre mampitikizo mandatsaka andavake resy soso dompamonje de mahery za mivavaky efa lerany zao efa lerany zao efa miandry aminao Andriamanitra ray efa lerany zao efa lerany zao anomananao fiainana mandrakizay zany e mbola averinay ambara aminareo ndray zay an'androany fefa ho avy Jesosy mila mova amizay tsika efa kely sisany andro ananatsika amizao tsy misy lanitra alovaina raty zay efa ho avy Jesosy e tena kely sisa oaizanao raty zay efa lera efa miandry anao Andriamanitra ray anomananao fiainana mandrakizay efa lera havako efa sasa miandry Andriamanitra ray lerany zao lera io mananao andovana le fiainana mandrakizay karo tsa zany mihitsy polian-tanàna iaba rientsy ha zay dora efa lera
rehetra satrany lerany azao lera iomananao andovana la fiainana mandratsy zay izy vality lehibe ho azy andovana zalany zany e andovana fiainana mahafinaritra be mihitsy halleluja feno hira efatra makasitraka ny Jospin ny araka ny hira tamin'ny feo Paris awa miandray mandreny olona asivorakoraka be eny ary makasitraka ny amin'ny sosany tsara vitanareo mazahoterana amin'ny anaran'ny tompo mahafinaritra le hiran'ny ankizy nisy fanontaniana mipetraka teo hoe rinao ve ny lanitra enizany izy maniry ny lanitra dia zao efa lerane zao izy la hirany aza miandry apitso anisany nafinaritra tao anatin'ny fiarahana la hiran'ny eo amin'ny fandresy tao anatiny aty na talata hoe ina moa le hiran'ny menafify vaveriny rehefa ao arindrina kely ao aizandray le zanako madinika vao ambody roatra tsisy toerana ho an'ny ratsy fanahany Jerosalema any sao dia mieritreritra fa hoe malalaka ho an'izao tontolo zao any renindray ny ataonareo fa tsy mety raha daty ilovona tsika manana hira 70 mahery fandizana manatsan'ireny le efatra izy maly fa ho 5 izy androany miakatra fotsiny eo ndre manabe isa fotsiny eo fa izy anisan'izany hoe tsy tadidina tsy hay zany fa jereva mifanaon'ny olona ao ary tonga dia velabelarina hatrany velabelarina kely fa raha vao mifanakaiky kely loatra dia sao dia zao mitsangana ny tompona ndraiky raha misy atao fa commande à distance zao le alafany io somary misy kely avany ao ara menan'ny tompona ndraikitra sa le faratiana aloha atao ary aloha faratiana aloha atao dia avy eo vao le toerana ho an'ny ratsy fanahany dia ampiana anankiray avy eo inona mifanotelo tianareo atao ay izay alohany androany zany ny fanotelo lao omena fahafapony ankizy faratiana zany ny ao mandrak'izay ho an'i Jesosy halleluja aiza le teka ho an'izay mandrak'izay ho an'i Jesosy aiza le teka mandrak'izay ho an'i Jesosy eo ambany elaky ny tompony
Atao mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra rery any a. Tsisy toerana ho an'ny ratsy fanahy ho ny any Jerosalema any. Eo sy ho any Jerosalema sy vorakoraka be. Tsy toerana ho any mpanoty handanitra losifera zanazera rehefa lavina nota makafay aminao mpanota tsy mety mibebaka aza manantena fa hiditra andovany lanitra tsy misy toerana ho any mpanoty handanitra losifera zanazera rehefa lavina nota makafay aminao mpanota tsy mety mibebaka aza manantena fa hiditra andovany lanitra tsisy plasy tsisy plasy tsisy plasy ampanoty any andanitra tsisy plasy tsisy plasy tsisy plasy andatsy fanahy any Jerosalema misy mpivavaka be manantena fandovany lanitra efa ny faratsiana sy ny fahotana dia indro fa tsy afaka ny foavanato dia indro fa feno fiavina vonana eto tany dia azo mritra idirana ny fiangonana fa tsisy plasy tsisy plasy aiza le tehaka voninahitro ny tombo plasy ampanoty any andanitra tsisy plasy tsisy plasy tsisy plasy andratsy fanahy any Jerosalema sady mivavaka nefa dia manao zay tiany atao zay mahafinaritra navy ihany no ataonao miota tsy voy kanefa ny lanitra tiana idirana manantena tsy misy eo fa ny lanitra meka irenana raha ny fingonana dia azontsika njakazakany mazoto mivavaka feno miaina amin'ny fahotany any fijery velany dia hiakatra velany an-danitra fa ny mampalahelo harendro ny tompony lanitra tsisy plasy tsisy plasy tsisy plasy ampanoty any andanitra tsisy plasy tsisy plasy tsisy plasy andratsy fanahy any Jerosalema eo aiza le tehaka ianao zay mitehaka dia manana plasy ao Jerosalema eo zay mihitsy isy plasy ho anao amin'izay manomboka eto raha te hianovany lanitra dia miala miniota manadiriny fo gaina marinako ka vitsiny olombonjena dia reo zay manolo tena manaiky mafony ratsy any an-danitra misy ao zay manana plasy andao itehaka voninahitro ny tompo misy plasy ho anao ao misy plasy ho anao zay mibebaka any an-danitra misy plasy misy plasy misy plasy ho anao zay miala miotany Jerosalema misy plasy misy plasy misy plasy ho anao zay mibebaka any an-danitra misy plasy misy plasy misy plasy ho anao zay miala miotany Jerosalema misy plasy misy plasy misy plasy ho anao zay mibebaka any an-danitra misy plasy misy plasy misy plasy ho anao zay miala miotany Jerosalema misy plasy azy morakoraka be ho any zay manana plasy ao Jerosalema misy plasy misy plasy misy plasy ho anao zay miala miotany izay aloha ny androany
Ai zaletek. Izay akoneloany oriavanay zay no masakana rosonay tena fifalianay tena maminay raha ianao nandray ny afatra tena fifalianay tena maminay raha ianao nandray ny afatra pasera anitao floa régionalny Thomasina tompon'andraikitra voalohany atao anatin'izao régional tamatavy izao miaravantsika tsiraray avy ary dia manonona ny fiadanana ny fahasoavan'Andriamanitra ny dia hitoetra amintsika hatramin'izao ka ao mandrakizay ny hitondranan'ny resaka moa zany dia ny fandarana mihetsiky ny rano izay tariany ray amandray ny loholona Norbert izany andian'ny faefatra izy ity tao anatin'izao taona 2020 sy 2020 zao nanomboka tamin'ny 13 ny volana novambra moa zany dia farana ao anatin'izao faraika ambin'ny folo ny volana desambra izao zany hoe raha jerevantsika zany ny andro zay ny vavahana teto dia rotokom-bolana mahery tany no natanterahana indray izao fandarana mihetsiky ny rano izao zany hoe isan'andro zany ny vavaka no atao ny fampianarana fitondrana ny ten'Andriamanitra no natao manomboka tamin'ny
roa sasany zany dia mifaratra any amin'ny 7 amin'ny 9 sasany ariva any ny afarany izay fotoana izay amin'ny akapobeny dia nizotra tsakansy andavany izay metsika ny rano andihan'ny faefatra izay teto amin'ny régionalny Tomasina izay nanaovana izay metsika ny rano izay teto amin'ity Tifobe mangarano famonjena ity atao anatin'izay fotoana lava zay no ametrahana fantaniana hoe inona moa ny tanjona ao anatin'izao metsika ny rano zao. Ny tanjona voalohany dia hoe fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra, zay zany ny tanjona voalohany. Ny faharoa ihany koa dia anaporofona amin'izao tontolo izao fa manana misy Andriamanitra velona ity fiangonana apokalipsy ity. Maro no nandray famonjena tao anatin'izao metsika ny rano zao ary porofon'izany dia nisy ny marary sitrana. Nisy vazaha anankiray izay ataoko hoe anisan'ny nampitolagaga satria maro ny toerana nandehanany vazaha miaramila izy io tsy dia mino loatra n'izany Andriamanitra izany fa rehefa nanaiky ny vavahana tao anatin'izao metsika ny rano zao vao niraisina fotsiny 2 andro nandraisana azy dia fa 98% sy perdu zany hoe fa very efa niala tao 2% sisy ary omaly izy tonga teto amin'ny sabata zany ny sabata folakandro ary nitsoro vavolombelona natsipiny beky zaho zay efa tsy mitondra beky zany hoe zay lay tanjona ao anatin'lay metsika ny rano anaporofona fa velona sy mahery eo Andriamanitra zay miaraka amin'ny fiangonana apokalipsia io lay Kristy maty tamin'ny asasaky ny herinandro levina 3 andro 3 alina tanatin'ny tany ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo sabata io andro io. Nisy ihany koa ny batisa zay natao tao anatin'izay fotoana andihan'ny faefatra metsika ny rano zao 470 moa zany no vita batisa. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mpanota ray mibebaka dia mipony lanitra ray manontolo mifaly ka dia zany mino fa fivaliana lehibe nuerana miaraka mipony lanitra tao anatin'izay batisa zay tanterahana teto amin'ity fandaharana metsika ny rano etya izany. Manaraka izay ihany koa dia nandray ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka an'Andriamanitra ary dia maro ny olona nahery ary indrindra ilay fanompona zay efa somary efa kivikivy sy ketraketraka fa niakatra indray zay fanompona zay nahazo ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny metsika ny rano io. Tanjona lehibe zany izay hoentina ao anatin'ny fandaharana metsika ny rano. Ny metsika ny rano moa zany dia tsy hijanona eto Madagasikara ihany koa izy io fa raha sitrapon'Andriamanitra dia hipitatra ny ampitan-dranomasina azy satria maro ny vahoaka ihany koa izay nanaraka tamin'ny FB nanaraka tamin'izao fahita lavitra izao zany raha izay no azo antika anazy taty ampitan-dranomasina ary ny zavatra anankiray dia nisy ihany koa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tany amin'ny ampitan-dranomasina io zay tao anatin'ny fotoana lava zany no nangatahana ny nationalité fa tsy azo fa rehefa nanaraka ny fandaharana metsika ny rano tao anatina vavaka dia ny porofony Jehova azo zany nationalité zany izay no manambara fa tsy mijanona eto Madagasikara ihany zany ny metsika ny rano fa hatrany ampitan-dranomasina ihany koa no andehanana zao metsika ny rano izao. Amin'ny akapobeny zany dia vita soamatsara ny andihan'ny faefatra ary niseho ny voninahitr'Andriamanitra tao anatiny ity andihan'ny faefatra ity. Manaraka izay ihany koa dia misy lay teny fikasana ary indrindra iny teny fikasana ino fatanterahany afatra izay omeny Jehova ny olona tsiraray avy dia ho tanteraka zany ary efa nisy nandray fitahiana miaopapana tao anatiny zao metsika ny rano izao. Indrindra ihany koa moa zany ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izay nandray an'izany dia nahatsapa tokoa ilay fitiavan'Andriamanitra, nahatsapa ilay famonjen'Andriamanitra tao anatiny ity metsika ny rano ity izany. Mino fa raha ho avy ny taona manaraka dia andihan'ny fahadimy taona zany izy no teto Tamatavy rarina zany raha homarihana indray izay fahadimy taona izay raha sitrapon'Andriamanitra dia mba hiaraka amin'ny ray aman-dray ny pasteur Maheola koa ny famaranana ny metsika ny rano aty Tomasina izany amin'ny taona ho avy io. Ny afatra dia izao hoe ho antsika tsiray avy andramo fa izao fa tsara Jehova
andramo izao fa tsara Jehova zany ary tena tsara tokoa ny tompo e dia mampahery antsika tsiray avy ihany koa zay nandray ny fitahiana sy ny fahasoavana lehibe tao anatin'ny metsiky ny rano. Andriamanitra ny hitahiry antsika mandrakariva, ilay Andriamanitra manakariam-pahasoavana hitahiry ampitombo ny fitahiany ho amintsika mianakavy tao anatiny tia metsiky ny rano ty. Eto dia misaotra manokana ny fandavatena ny lehilahy n'Andriamanitra dia indray mandren'olona Lodberra zay tsy nitandro sasarana ny kely aina ary indrindra tsy mandry andro tsy mandry alina manoloana zay asan'Andriamanitra, asa zay napetraky ny tompo tamin'izay dia mitondra fisaorana lehibe tompony ampitombo ny fahasoavana ho aminao ray aman-dreny ary ahery mandrakariva ihany koa anao amin'ny anjara fanompoana zay napetraky ny tompo ho aminao. Isaorako ihany koa ny vondrom-bavaka Ambodiroatra mifankaty zay tonga maro taty amin'ity faritra Tomasina ity. Rosy printer nareo tonga akasitrahako ianareo choral sy ny mpandihy tao anatiny zay vondrom-bavaka Ambodiroatra mifankaty izay. Raha sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy hiaraka ihany tsika ho any ampitan-dranomasina any. Raha androany hitondra zao fandarana metsiky ny rano izao. Ao anatin'izay ihany koa dia makasitraka ny fiara-miasa zay teto Tomasina. Eo ny régional Tamatavy zay nanotrona ary namarana amin'ity famaranana ity ao anatin'izao metsiky ny rano izao. Tsy adinika ihany koa ny MP4 na MP5 moa zany izy amin'izao fotoana izao, ny mpandiha, ny mpihira, ny mpanentana, mpitendry ary ny mpandrindra amin'ny ankapobeny ny mpikarakara ny zava-maneno ary indrindra ny mampita izao feo sy sary zao aty amintsika satria raha tsy teo ireo teknisianareo dia tsy tafita aty amintsika izany rehetrarehetra izany. Ary farany zay tena ngeza be vodena tsy mandeha aloha dia eto dia misaotra manokana ny ray aman-dray ny pasteur Mayol André Christian Dodonné mivady sy ny ankonany izay nanome alalana nanome fahafahana ao anatiny zao fandarana metsiky ny rano izao tsy ho adiniko anao ray aman-dreny fa dia hitondrako zay fisaorana izay. Tsy adino koa ny mpiara-miasa aminao dia ny foibe national izany nanome ihany koa alalana ny fitondram-piangonana foibe indrindra tao anatiny zao fifanomezan-tanana ary indrindra ihany koa araka ny ten'Andriamanitra hoe raha fatra-panendry zava-panahy dia sy hampandrosoana ny fiangonana ny katsao indrindra ka anisy fampandrosoana ny fiangonana izao fandaharana metsiky ny rano izao ka dia hitondrako fisaorana ao setsiray avy. Tsy adino tsika avoakan'Andriamanitra zay tonga isanandro mametraka ny asa na fohy ny fotoana izany dia izao hoe lay Andriamanitra zay fa tompontsika, lay Andriamanitra zay fa nifidy asy nifidy anao ny ampitombo hatrany ny fahasoavany aminao dia hitondrako zay fisaorana izay. Tsy adiniko tsika ampitan-dranomasina eto moa zany dia misaotra manokana ho antsika ty ampitan-dranomasina satria misy asa goavana, asa lehibe zay ho tanterahana eto amin'ity régional Tomasina ity. Hiara hiasa itsika dia tsy maintsy vita ny fiangonana. Zay moa zany no teny zay apetraka hoe hiara hiasa itsika tsy maintsy vita ny fiangonana. Tao-trano tsy vita ny rery satria ny fiangonana atao dia fiangonana faran'izay goavana ihany koa mirefy hatrany amin'ny 7 metatra ny alavany ary ny sakany zany 3 metatra ty zany no sakany izany ho tanterahantsika eto. Fa vita moa zany ny lakoro vato manodidina ary efa mikatona ny Jerosalema eto. Ny faharoa fa manao terrassement ihany koa amin'izao fotoana izao fa hiainga amin'izay zany ny fametrahana vato fototra anombohan'ny trano fiangonana eto amin'ity foibe Tamatavy ity izay tondrako ihany koa fanentanana ho antsika ty ampitan-dranomasina ihany koa izay anao tanana miara-mandray, soroka miara-milanja, saina miara-mevitra manoloana zao asan'Andriamanitra izao. Efa hitondrako fisaorana sady ho antsika ho anatin'izay fanohanana amin'ny asan'Andriamanitra izay no azo ambara, izay no azo resahana fa dia eto am-pamaranana dia samy ho tahin'Andriamanitra mirary raha mirary ihany koa ny taona vaovao ho antsika mianakavy ho tao mpambiazana ho tao mpitahinana io taona vaovao 2020 sy 2020 io izay ho tahin'Andriamanitra ihany koa andraisantsika ny teny faneva vaovao indray ary indrindraindrindra hiainantsika mpifaliana zany teny faneva izany. Misy moa no afatra lehibe akarantsika Jerosalema ao amin'ny Coliseum zany izay misy afatra ao ampitain'ny mpaminany lehibe sambany amin'ny tantarany apokalipsy hoe vao mendony taona dia misy zany Coliseum izany ao anaty fa 2020 taona ny radio fanambarana izay Coliseum izay ka dia mirary soatsika ihany koa mba samy tonga avokoa ao anatin'izay Coliseum izay ka dia mirary soatsika mianakavy satry korana fa dia ny voninahitra moa an'Andriamanitra ny fiadanany ho antsika tsara avy dia mametraka any veloma misaotra antsika tsara avy izay nitandreny hatramin'ny farany
anaraka hatramin'ny farany izao tindinika sy resadresaka ny fanaovana izao. Eto am-pamarana anary dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika tsiray avy rahalahy ranavavy veloma topoka mirary so antsika tsiray avy samita ian'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany satria dia tonga soma tsara eo amin'ny fotoana izay anaovana ny andro firavoravona fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny hetsika mihetsika ny rano taty amin'ny régionaly Tamatavy. Raha ho fitinao amin'ny teny Raimbava ny hetsika dia azo lazaina ho fahombiazana satria nisy 720 no nanolo tena tao anatin'ny batisa ary tamin'ity hetsika andray mitoraka ity no nivelaran'izany asa zany tany amin'ny hafa firenena. Hanara-porofon'Andriamanitra indray fa Andriamanitra ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny izy. Taty zany no nisy fisokafana voalohany. Nasehoany tamin'ny alalan'ilay miaramila frantsay izay nalemina nandritra ny fotoana naharitra dia naharitra ary efa very fanantenana tao anatin'ny fitsaboatena, tao anatin'ny fialana nenina tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty. Ary nazava ny teny rano maha-olombelona azy dia tsy resy lahatra izy. Kanefa eo anoloan'ny olana sy ny fahaseranana izay niaina nandritra ny taona maro dia nanandrana niaraka amintsika teto anivon'ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany izy tao anatin'ny tihetsika mihetsika ny rano ty. Dia reniny tsapahitànana hitany maso ny renesin'ny sofina ireny ny vokatra. Raha jerevana zany ny fiaraha-miasa taty izy anisan'ny napetsi-po dia ny fiombonam-po ny aingavy amin'ny filoha régionaly ny Tamatavy ny sampana velona rehetra ny loholona ny diakona ny Samaritana ny Dorcas. Tao anatin'ny tihetsika ity zany ny tenana porofona fa tena mifankaty ny fiangonana. Ary raha tonga ty amin'ny famaranana raha dia ohatry ny malaindaina hiala nefa noho ny adidy amanandraikitra izay tsy maintsy hosahanina ny Antananarivo dia tsy maintsy hody. Fa ny zavatra tsara dia izao naneho ny voninahiny taty amin'ny faritra Tamatavy taty Andriamanitra ary ety am-pamaranana n'izao hetsika mihetsika ny rano izao dia mbola porofoniny izay ilay hoe tsy tia amin'ny lela na amin'ny teny fa tia amin'ny asa sy ny marina. Dia tsy mbola nisy na dia olona iray ary ireo niaraka tao anatin'ny 3 herinandro zany nijanona tany an-trano fa dia ireo mbola tonga marobe miara-mentana. Mapetsi-po zany amin'ny maha-olombelona ny tena ary amin'ny maha-olona nofa manandraha dia izao. Tsapa tao anatin'ny fiaraha-miazakazaka fa ny tombo izay am-panahin'ny mpino, ny tombo izay fifankatiavana izay. Kanefa nisy ny fanamboana dia tsy maintsy misy ny famaranana. Ety am-pamaranana dia maneho fisaorana sy fakasitrahana fino ireo mpiara-miasa rehetra. Eo anivon'ny tambajotra tseratsera itsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra, ny régionaly rehetra, ny fitondram-piangonana Fohibe. Ary isaorako manokana reo any ampitan-dranomasina izay nanokana ora fotoana niara-mivavaka teto amin'ity toerana ity ary hatramin'ny fizarana teny fikasana ary maly dia izao tsy nanaiky ireny olo ireny raha tsy nahazo. Izany rehetrarehetra izany dia isaorana an'Andriamanitra manokana. Ary isaorana ihany koa itsika izay samba ny voahita sy andre izao fijoroana vavolombelona sy fampitinana ny hetsika mihetsika ny rano izao. Ny zavatra olona zaiko ety am-pamaranana dia izao ho taona mezinezina ny 5 taona ny mihetsika ny rano ety amin'ity régionaly Tamatavy ity satria raha mbola maharitra ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany dia ny filoha mpanorona ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany no angatahanay na hanokatra na amarana ny hetsika mihetsika ny rano ity Tamatavy dia ny ray aman-dreny pasteur Mayol André Christian Dieudonné izay anisany manohana mambavaka manome ny saina sy ny fahalalana rehetra hoentina manao an'izao mihetsika ny rano izao. Ary isaorana azy manokana satria dia mbola mitrotro mambavaka izy. Tsy ho adinonay mandrakizay ray aman-dreny ny toromarika sy ny afatrafatra tsotsotra nomenao anay rehefa hanao an'izao hetsika ny rano izao any amin'ny faritany izay ary tsy ho ataonay raraka tany reny fa ataonay menaka mby andoha dia ho salovanay ary ho tehirizinay mandrakariva mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra. Maneho fisaorana sy fakasitrahana feno ny tompon'andraikitra eo amin'ny tambajotra tseratsera izay nanokana ity fandarana mivantaina ity indray ho fampatarana ny zava-misy ho an'ny hetsika mihetsika ny rano. Misaotra indrindra makasitraka ny tompony eo amintsika hatramin'izao ary mandrakizay. Misaotra indrindra tompo. Tsika vahoaka eto Tomasina sy ny manodidina ela ny andrasantsika azy ka tonga ny fotoana itsika mihetsika ny rano andiany faefatra. C'est pas toujours facile
ny fiangonana apokalipsy régional Thomas sy mangarano famonjeny dia faly malolotra ao antsika etsika ara-panahy lehibe mihetsika ny rano e andihany faefatra izany dia manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena marary arvenao arety ny fanelana nenina tao anatin'ny fotoana maro tokatrano tsy mety misy fiadanana misy fanaratsy mamatotra olana saribany na manana fikasana tsara eo amin'ny fiainana da ho arisika hitondra an'izany eo anatrehan'i jesosy amin'ity fotoana tokana izay etsihany rano ity aza donona ary ny fotoanantsika manomboka ny alarobia fa 13 volana novambra isaky ny amin'ny rora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana apokalipsy foibe mangarano famonjena any Jehova ny fanjakana fotoana lehibe ahafahan'Andriamanitra manova amin'ny fiainanao io amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka mahery-vaika izay hoentin'ny mpanompony no olona randriamasolo Jean Norbert Koazatara fa mihetsika ny rano e jesosy no tsy miova omaly sy anio ary omandrakizay any Jehova ny fanjakana fanamariana ny ivony fa 80 taonany koral afam Moramanga ny fiangonana apokalipsy fam régional Moramanga dia faly manasantsika rehetra mba ho tonga hiary faly aminay ka toy izao ary fandaharam-potoanantsika amin'izany ny zoma fa 12 volana desambra ny maraina fitsidiana ny valanjavaboary ao andasibe amin'ny sarany 2,000 ariary ny tolakandro kosa dia isy ny conférence mitondra ny loha hevitra hoe inona ny arovany zatovony lalakaleany sy ho voaloto iarahana amin'ireo mpitandrina izay efa nandalo teto amin'ny régional Moramanga ny sabata fa 17 volana desambra kosa manomboka ny 7 sasa maraina fanompom-pivavahana sabata fafinaretana fiterana sy fanomezam-boninahitra let's go mbola mitony lanonana ny alahady fa 18 volana desambra fiaraha-misakafo sy fizarana mofomamy ary ho faranana amin'ny fampisehoana miavaka mahazaka trano tour première édition iarahana amin'ny feom-pandresy sy ny koraly afam Moramanga toerana natanterahana ny lanonana rehetra ao amin'ny fiangonana apokalipsy Moramanga ambony ao ambadiky ny commissariat de police tsy misy vidim-pidirana fanamariana ny ivony fa 80 taonany koraly afam Moramanga tafaverina tao an-trany an'ilay zany
Ina. Merci Hortense. Eu. Ohatran'ny resovavy ny lehilahy aty amin'ny régional ny Tamatavy a. Mila vavaka mafunza na uone danse Inaki Farina beti Yeti Sode tarake Nifanza kalanta nefaka Inaki Farina beti Yeti Sode tarake Eu. Bila baba kama funza na uone danse Inaki Farina beti Yeti Sode tarake Nifanza kalanta nefaka Inaki Farina beti Yeti Sode tarake Tsy maintsy mandresy reny ataovy ambony tanana. Eu. Eu. Eny ary mazaho toerana etsindrainareo miakatra ny lehilahy marana ny anjarany amin'ny akajoa esory lefa ao anatiny so mivoaka andray
faraparany eto amin'ny régional ny Tamatavy mifany amin'ny fadimy taona indray anamboarana aizy irana bavitiny asivandreny le costara somary lalalala posy reny amin'ny heritaona dia marivo kely dia mora feno fitahina Push it up. Papana. Así pura café. Where we laugh and laugh and laugh, joy overflow. There is no sorrow and there is no weeping. We just and just and just joy. Like a river, peace like a fountain. My life is greater, greater, greater joy overflow. And the heritage of God, when peace has come over me. Yeah. My life is greater, greater, greater joy. I got joy. I got joy, joy.
Zalahy voafafatra amin'ny atsembohan'ny zalahy reny a. Ao ny vehivavy indray zao maran'ny anjarany a, dia avy eo le eto tanàna sao dia mba misy andihy koa ny eto tanàna rehefa avy eo. Ao aiza le vehivavy amarana amin'ny farany a no hira dia amin'ny teny frantsay anankiray ihany koa. Efa ho faraparana ny ty lanonana ity a. Oh yeah. Oh no, oh no, no. Be more blaze, yeah, 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 oh no. She see, you don't see this matter. I've been trying to keep my head above water. Oh my daddy, when life be one drown me, you save me from sinking. With you I have all that I need. You butter my bread, you the sugar my tea. Original I get it back, but where they come true for me. You the butter my bread, you the sugar my tea. Original I get it back, but where they come true for me. Since the morning, when I'm growing, I've never seen someone who loves me like this. I said since the morning, and now I'm growing, I've never seen anybody loves me like my daddy, but I have you seen. Afaka mitsangana daholo koa izay te hiarandia amin'ny ankizy eny amin'ny toerana eny. Ireo tanoranora kely mahay an'izany ty zany afaka miaraka. Tsangana eny amin'ny toerana eny raha te hifarany. Sans Jésus, je serais sur le terrain à vendre de la verre, à manquer tout le temps du respect à ma mère. Le péché aurait pu tout comme une averse. Sans Jésus, j'aurais mal à la tête à cause d'ego. Ce qui m'aurait détruit, c'est mon ego. Sans lui, j'aurais fini collabore. J'aurais fait les ballons. C'est Dieu qui a donné, donc je pourrais jamais me vanter de mon talent. Et moi j'ai mal au talent, à force de trop schéma. Mais le Seigneur accordera du repos à tous ceux qui sont vaillants. Oh, make you hear me now, so since the morning, I know I'm growing. I've never seen someone who loves me
Zay no fandraisana anjara misy ankizy avy eto tanàna zany mba andihany koa izy manasatsika androsoty anoloana ao arinan'io dia teny ray mba afatrafatra ia avy eo vao nyroto be amin'ny besiny maro hiaraka aminay Antananarivo mihitsy inge hono io ranabavykely io ranondraisany teo dia tonga dia ho ampanaovinay hoe an'le hira le maiky aloha sao dia tsy mahay fa raha vao tsy mahay mandeha an'le maiky amin'ny feo ampandresy dia tsy mandeha misy efa be fialonana tsara nareo ny miakako ny azy nataony tonga aloha ze mahazo aloha ihany izy ny tonga dia efa fetsy efa nalefa mimelo zao izy zao efa hiaraka aminay ody mandeha loloha kely ndefa fa menandry ny adresy mba hanao an'le feo ampandresy izy fa ao asivy teka ho an'ny zanaka ivavy eo anao zavatra izy hiaraka aminamodrotra ny fimpandresy eo ay naosytsika vao misokatra ny masoko nao zay dia ianao ihany no tsaroako lay fitiavanao sy ireo didinao tonga dia mafaty volona vetrany balizy ny fiainako sy fantatro izay miseho anio fa ianao no tokiko fanaiako soloy fagagana hanehoy ny voninahitao ny mivavakao ay zay le amodrotra tonga vahiny asiviteka mafy solafakao azavery isy songonao mba hivoaka mamiratra tsy hoisan'ireo hiteratena ampianao ihany no hisakatra alo Jesosy no fifaliako alo efa tonga ity lalako avy eo an-tanàna daholo reny lay fitiavanao sy ireo didinao balizy ny fiainako tsy fantatro izay miseho anio fa ianao no tokiko fanaiako soloy fagagana hanehoy ny voninahitao dia hoy aho Jesosy no fifaliako Isaw efa maika nyande maika nyande Isaw efa maika nyutunga maika nyutunga Teso efa maika nyande maika nyande Teso efa maika nyutunga maika nyutunga
asivorakoraka be tonga zany dia any ambody roatra amin'ny heritaony zay a maiky ako zay miaraka amin'ny olona maiky aorana bavikely anolotra hira anankiray fisaorana an'Andriamanitra satria anisany natao batisa tao anatin'ilay batisa farany teo izy dia mba handray anjara io zany solotenany natao batisa anolotra hira fiderana tsy mahazo mangovitra zany ao amin'i Jesosy a voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany zany nanaovako an'ity hira iray ity dia mba mangataka chorale za azafady raha mety hiran'ny Joseph Daf ilay izy dia natao mipotikely version malagasy. Mba mafoy any famindram-ponao hitananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoha mandrapatoriko Jesosy iraiko ny hatsaranao tiako ianao tompo tsy mba mafoy any famindram-ponao hitananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoha mandrapatoriko Jesosy iraiko ny hatsarana natoky anao teo amin'ny fiainako nasaonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy iraiko ny hatsarana natoky anao teo amin'ny fiainako nasaonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy iraiko ny hatsarana tiako ny feonao mitondra ay mamaky ny afo anaty alina hakaka indrindry anao fantatro fianao no raiko tsy sakaizako Jesosy iraiko ny hatsarana natoky anao teo amin'ny fiainako nasaonao ay fa tsara loatra ianao isaky ny miainao Jesosy iraiko ny hatsarana natoky anao teo
andeha ody Antananarivo zay dia apetraka eto io vokatry ny asa metsiky ny rano a karakarao tsara izy fa mahay mihira tsara izy raha noemiko teo a ekan'izany midira rangafa eo amin'ny mpandresy sa hoanao mahay mihira izy ary dia alao tehirizina amin'izay satria nandray ny fahasoavana tao amin'i Jesosy andeha marana azy tanterakatsika aorianany teny avatravatra fohy fotsiny alao iverina amin'izay dia aorianan'izay ny flot régional Tamatave no anakatona amin'ny fomba ofisialy no metsiky ny rano a aorianany teny izay ataony dia efa mandeha ny fakasitrahana raha misy fakasitrahana vita ny fakasitrahana anao hira famaraparanana fahatsiarovana amin'ny metsiky ny rano tsika vety zay dia tsodra aminy dia hoentanareo amam-bavaka zay mba ho tsara mandroso ho tsara miverina raha fitinina amin'ny teny fohy ny fiarahana teto sy hatramin'izay dia zao nafinaritra sa tsy hitantsika hoe nafinaritra be eny ary makasitraka raha mandeha ny pastera fa tonga eo amin'le kion-dalana tsy maintsy fanaovana velomam-bola iaona satria rehefa tsy tafahoana eto amin'ity régional ity dia any collégium mandray amin'ny volana janoary manasantsika hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy a Jehovandriamanitra ray eo satria natomboka tamam-bavaka nietsika ametsiky ny rano dia ho faranana mambavaka androany no amaranana ny anjara indray eto amin'ity toerana ity nafinaritra ny zavatra nirahanay taminao teto nandritra ny 20 andro Jesosy ary isaorana fa hatramin'izao resy fotoana izao dia voromaro ny fiangonana tsy mbola nahita zavatra napetsi-posy nafinaritra tahaka ny tamin'ity androany ity zay Jesosy fa tena nasehonao ny voninahitra ao ary samyny aina ary natsapan'izany ny tsiraray avy tahaka ny fanao tamin'ny andro ny mpanomponao hatramin'izay nefa dia zao misy ny afatrafatra farapara ny mialohan'ny tsara dia mba ho aina ho an'izay mahazo azy zany ary ho fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary mba ho voatahiry ao anatin'ny fitiavana mandrakariva izao fiangonana izao aminaran'i Kristy aleloia amen eny ary Deutéronome toko 4 raha nahita ny zavatra nataonareo an'ireny zanaka ireny dia zao reo zao manomboka zao ko ngatsy ho sahirana raha vao misy anankiray amin'ireo hajanona amin'ny herintaona iady amin'ny ray aman-dreniny satria ireo tsy maintsy hitantara tany Tamatave tany nisy ohatr'izao tany ratady ary reo raha vao teneny hoe mijanono amin'ny herintaona dia zay andeko mahainareo tsy maintsy andray fanapa-kevitra ihany ao amin'ny filakevitra ambody roatra mifankateo satria efa maromaro ny vanaty vavitazako teo tsy mahazo manambady hafa firenena rehefa tonga taona fa tsy maintsy maka ny aviako loko izy amireny ary sarotra mifandidina le omaly tsy ratsy nefa le vao tonga farany teo koa tsy azo atao tsinitsinina tsy azo atao tsinitsinina le hitako teo le omaly keo nefa naseho an'tao fa tsy manome fakasitrahana ihany nay ny fahiko izy mahay mandia dikan'izany raha vao tsy mahay mandia zany aloha ny sasany dia efa mieritrereta raha vao anatin'ny fipetra takina ambody roatra mahay mandia dia voany nareo nisy tazako koa nefa teo mamafatsy embohana fotsiny fa ameza-pahasoavana tsy hananan'ny hafa misy ndray mikopakopaka fotsiny sahirana zay raha aman-dreny ampio zay amin'ny fifidianany na izany na zany Deutéronome toko 4 Deutéronome toko 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 hatramin'ny 9 isarihana amin'ny fo amam-panahintsika andinika sy heritreritra ao anatin'ny fotoana fohy satria ty tsisy 10 minitra fa 10 minitra ty sasany zao mahery 10 ty dia ho faranana dia miditra ray aman-dreny amin'ny ray latsaka atsika amin'ny farana satria efa fotoana efa mandeha dia mandeha zao ny voalazany ty tenin'Andriamanitra ty ny masonareo efa nahita zay nataon'i Jehova noho ny amin'ny bala-peora fa ny olona rehetra zay nanaraka ny bala-peora dia naringany Jehova Andriamanitra tsy eo aminao fa ianareo zay nifikitra tamin'i Jehova Andriamanitra reo kosa dia samy mbola velona avokoa hatramin'izao anio zao taovy mafy aloha mitehaka voninahitra Andriamanitra
ny olona zany raha mbola mitoetra tsara ao amin'i Jesosy dia mbola velona fa zay rehetra efa tao amin'i Jesosy kanefa nanompo andriamanitra fa dia efa maty efa tsy namanao intsony misy efa maty ara-panahy fa ianao mbola velona hatramin'ny teny io tea dia tsika hitehaka voninahitra andriamanitra tao anatin'izay telo herinandro ny arahana izay dia izao ny baziny metsiky ny rano dia fianarana izany hoe fianarana hitombo amin'ny fahalalana ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra fiainana atongavana ho any amin'ny fifoazam-panahy satria raha 750 nisan'ny olona vita batisa dia izao manana ny heviny daholo izany isy zany ara-psikolojia ny isa 9 dia fifoazam-panahy fa ny olombelona raha mbola teraka araka ny nofo dia mamoaka sifra 6 menga avy any an-kibon-dreniny zany hoe ny lohany no mivoaka aloha izay izy ny alalana fa ara-nofo izy zay fa rehefa ny olona niteraka ara-panahy dia izao tsy maintsy ny lohany ambony zay le natonga an'le olon-dehibe natao batisa satria ny antony izy fahateraham-baovao fa tsy manao batisa zaza ny apokalipsy fa olon-dehibe zany hoe manomboka hoe ny olon-dehibe iny dia izao hanana fahateraham-baovao fa milafo ny ara-panahy ka ny olona teraka ara-panahy zay menany kody isa 9 amin'ny resaka psikolojia dia izao reny olo reny le hoe sainy ny zavatra izy dia ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ary ny isa 7 satria tsika nianatra amin'ny bokin'ny apokalipsy dia izao olom-bo fidin'Andriamanitra dikan'izany raha tsy olona nofidian'Andriamanitra manokana tsy nanadio ny fitafiana ary raha tsy olona nofidian'Andriamanitra manokana tsy hanolo tena ho an'i Jesosy araka le irana ataon'le ranabavy kely teo vita batisa teo ireny tao mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra halleloja dia izao satria ny fotoana manapetra dia izao no lazain'ny Mosesy eo amin'ilay Deutéronome fampatsiahivana famerenantena vita ny adidiko ary andeha hody Antananarivo zay araka amin'ny hafaliana be mbola tsisy ohatry zany taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra halleloja korana be raha riva ao anaty tomobile ao amin'ireny fanomezana isan-karazany ireny tsy maintsy akana ihany ny hevitry le nazy fanomezana izy amin'ireny izy amin'ireny satria fa hitanay tamin'ireny fa manam-pitiavana rangata matavy taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra nanao zay ho afa n'ireny tany mahajanga fa raha nitehaka amin'ny rarakopana dia azony reny fa raha famomezana tsy nahazo reny fa taty reny sady nahazo tehaka nahazo famomezana reny misy efa nanolo tena ho voandalana iaraka aminay ody raha refa ataovy mafy ny tehaka raha faly amin'izany tsika halleloja vita zany ny asa fitoriana andininy fadimy indro efa nampianariko dia tsipitsipika anareo arak'izay nandradiny Jehovahandriamanitra mba arahanareo any amin'ny tany izay idiranareo olovana koa tandremo ary ataovy zany fa izany ny fahendrenareo sy fanananareo saina eo mason'ny firene tsy samihafa inona le dia tsipitsipika nampianarana teto anankiroa voalohany raha fitinina ny arahana teto izao mba hitoetra ao amintsika mandrakariva ny fitiavana an'Andriamanitra anankiray dia fitiavana ny ora lasy anabavy mpiara-mivavaka aminao io ny anankiray faharoa zay ny anarantsika teto dia izao ny atahorantsika an'Andriamanitra mandrakariva ka nomezantsika voninahitra azy halleloja dia izao no lazain'ny Mosesy ato hoe koa tandremo ary ataovy zany fa izany no fahendrenareo sy fanananareo saina eo mason'ny firene samihafa ahitan'izany zany ny fiangonana fa ary anisany vavolombelona zany ny vazabe omaly iny fa zany fiangonana apokalipsy zany rehefa nanontany iny izy dia zao fiangonana nampitolagaga azy satria nao afaka nahatsapany fa misy ka ilay Andriamanitra zay tsy ninona taovy mafy ny tehaka voninahitra Andriamanitra dia zao no maranako azy fandre izany lalàna rehetra zany ny olona nodidina antsika zay rehetra efanera amintsika ka anao hoe olona endry sy manatsaina tokoa io firenena io fiangonana apokalipsy régional Tamatavy io fa izany firenena na dia lehibe aza no mba manana Andriamanitra akaiky azy tahaka ny Jehovahandriamanitra amin'izay rehetra etsotsika azy izany firenena na fiangonana na dia lehibe raha ozy ka manana Andriamanitra akaiky azy tahaka atsika izao tahaka anao tahaka an'izao fiangonana apokalipsy izao akaiky amin'izay toerana etsona alleloja izany hoe miaino vavaka atsika izany sa tsy miaino
ataovy mafy aranytehaka voninahitra Andriamanitra. Halleloja. Ary izany firenena na dia lehibe aza no mba manana dia tsipitsipika marina tahaka zao lalàna rehetra zao izay ataoko eo anatrehanao anio. Tsy misy manana an'izany any fa tsika manana an'izany. Ary ny teny fikasana ny zarazara iny dia profa fiainanao ny resahana iny. Ny manahirana antsika mantsy raha vao mandray an'ilay teny fikasana dia zao tadoterentsika amin'ilay fihevitsika no lazain'Andriamanitra amintsika. Fa misy nandray teny fikasana hoe alleluia dia vita. Ina ray aman-dreny ny dikan'ity alleluia ity? Ny atao hoe alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra. Dikan'izany zany ny fiainanao zany dia ahitany voninahitr'Andriamanitra mandrakariva. Dikan'izany nataon'Andriamanitra ayaka sitraka izay andaminany fiainanao ianao fa ny zavatra fantany alleluia daholo izay miainga eo. Fa ny sasany ny zavatra hafa ny tiany ho heny sy ho hita. Ny azo ny nafinaritra indrindra ary tsongaiko tamin'ilay zay ilay teny fikasana ny se ihany no ataoko ana se io mihitsy. Se le mpitondra ny kitapoka rehefa ariva io lefa hiteraka zaza lasa zaza vavy ny tiany seho avy. Aleva zao ty ny teny fikasana se. Fa iny teny fikasana iny dia zao ianao ny lazainy iny. Ny zanako vavy aty Tamatave hozy Andriamanitra hoe hodioviko ny taranak'Levy mba ho mpanao fanatitra ao anahy eo anatrehan'i Jehovah. Nataony batisa ny Diovy ny fahorianan'iny ho tonga mpanao inona? Fanatitra ho mpanompo. Ny teren'ny mpianakaviany ty dia tapitra le mahery 5. Mahafinaritra azy satria anisan'ny nanontaniany ateony azy. Eo aloha se mijoro fa tsy maninona inge. Zao ny azy hoe any ho famantarana ny hosoa aho mba ho hitany izay makahala ka homenatra izy fa ianao Jehovah namonjy sy nampionina. Manana ady io reny mpianakaviana io. Ary anisan'ny ady voalohany izy io anivony ankohonana dia zao izy nanambadika nefa tsy niteraka. Nangatahany manokana tamin'ny metsika ny rano tamin'ny herintaona mba hanananaka izy fa maty ny vavam-bahoaka sy ny fanenjehan'ny olona. Dia amin'ity metsika ny rano fahaefatra ty zao any famantarana ny hosoa ozy. Efa azo ny famantarana sa tsy mbola hita? Ataovy mafy arany tehaka voninahitr'Andriamanitra. Mba ho hitany izay makahala ka homenatra izy. Satria ny fototry ny fahakalana hatramin'izay dia zao aizy io zanakao aizy izay taranakao. Fa ho avy io ary ho tonga io dia homenatra amin'izay reny. Satria misy Andriamanitra miainy vavaka atao amin'ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany. Halleloja. Fa ianao Jehovah namonjy novonjen'Andriamanitra tao anatin'ny fanenjehana sy ny fahakalana sy ny fanesoan'ny olona famonjenana io. Mitovy tamin'ny tantaran'ny Iana ary amin'ny Samuela faharoa ary io. Hoe isaky niakatra any am-piangonana dia zao le vadany le rahalahy anankiray vadany Elikana anankiray maninona miaraka amin'ny zaza be lehibe fa le anankiray tsy nanananaka. Dia men'ny olona nitondro molotra hoe inona koa izay ianao zao aiza akory izay Andriamanitra ao fa tao anatin'ny ora sy ny fotoana ny vanginy Iana teraka ny Samuel. Dia eto zao ny azy tena miteny fa ianao Jehovah namonjy. Vonjen'Andriamanitra toa anatin'ny fakahalana sy ny fanenjehana sy ny fanandratsiana. Ary zao sy nampionao izy Davida nanao an'ilay salamo. Izany hoe Jehovah nampionina azy manoloana ny olana sy ny problemina hatramin'izay dia zao zaza ny tianao azo any ametsika ny rano fahaefatra ka confirme fa hiteraka ianao izy. Ataovy mafy ny tehaka voninahitr'Andriamanitra. Ary manomboka eo zay le fiainako avy. Dia zao Jehovah mbola hijery sy hevitra ny mombanao mandrakariva. Mazaho toerana ranabavy. Anankiray nafinaritra indrindra satria nahoana fantatro ny olana. Fa ny anao koa fantatro Jehovah mombanao e. Dia zao vakio tsara dia aza meritreritra ny sasany indray malaky toko faharoa. Hoe tena ahoana ity fa ny fanekena toko aminy dia fiainana sy fiadalana. Fa le eo aloha hoe ankehitriny ny mpisorona dia tonga aminao zao teny zao ary tonga aminao le teny. Raha mbola manompo ianao ary mbola hanompo dia fiainana sy fiadanana le fanekena. Fa raha vao miala ianao satria mpisorona olona nofidian'Andriamanitra manokana navahany tao anatin'ny maro dia ho tonga mela ianao ny ozina. Ka misafidy zany ianao raha mbola hijoro hanompo dia ho voataha. Sa hiala ianao dia ho tonga aminao ninona? Petraka eo anoloanao koa ny safidy. Satria maninona natao anatrehanao iny dia zao sao dia efa mevaeva ny finoana. Sao dia mitady irona miakaviana, irona miakavana dia
aza teny fa misy contrat ny fanekeko taminao dia fiainana sy fetana. Raha mbola mitoetra amin'ny fanompona io zany ianao dia izao omen'Andriamanitra anao mandrakariva ny fetanana. Nde tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray io, zay ny teny fampatsahivana nomenao anay amin'izao famaranana an'izao dia ny Deutéronome toko 4. Fianarana no niarahanay teto nandritra ny 220 andro ary fianarana no nataonay teto. Ankehitriny dia izao tonga eo amin'ny famaranana izay Jesosy ary tena famaranana. Dia izao natao tsapan'ny olona mandrakariva fa tsy misy Andriamanitra akaiky tahaka anao Jehovah, ary tsy misy Andriamanitra mahalvavaka tahaka anao, ary tsy misy Andriamanitra mandinika sy mahafantatra ny mahasoa tahaka anao. Fa iny renim-pianakaviana iny dia nanana olana, ary tsy niafina taminao ny ranomasony sy ny tebotebo-tsainy, ary indrindra ny fanenjehan'ny fahavalo. Fa zao nanome azy teny fikasana ianao manomboka androany. Dia mbola tsy hitsahatra izay ny angataka tahaka ny nataon'ny Davida mba hosianao soa ny mpanomponao. Ary tsy ny renim-pianakaviana ihany fa izay tsirairay avy tonga tao anatin'ny metsiky ny rano, mba homenatra izay nankahala, homenatra izay nitsangam-pahavalo. Fa efa naseho anao amin'ity regionaly Tamatavy ity ny voninahitra ao, ary mbola aseho anao ihany hatramin'izay ka hatramin'izao. Angataka aminao nefa izay mba hoazonao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao ny tsirairay avy. Sofaly amin'ny fahavoazany ny fahavalo, fa raha mbola hijoro izy ka hanompo dia ampahitaony voninahitra ao. Ny anaran'i Kristy, aleloia, amen. Mazao toerana fameko ny regionaly, filoha regionaly amin'izay. Eny ara, ny regionaly no mandray fitenenana. Miarabanareo ny regionaly. Ny regionaly no mivolana, ny regionaly no mikorana, ary ny regionaly no mandray fitenenana. Ka ianareo tsy regionaly dia mino ny regionaly. Rehefa miteny ny regionaly dia maneke ny teny ny regionaly. Satria ny regionaly dia regionaly ny Tomasina. Amin'ny maha regionaly azy dia mivolana ny regionaly. Tsy vitehaka mafa ny tompo fa tena vadika ny raharaha ozy izy. Azy ary ny lohany zany resaka zany, aiza ny hafarana. Ny hafarana dia regionaly ihany no tsy maintsy miverimberinao. Rehefa mitory-teny ianao ka tsy mahita ambara dia izay ihany ahodikotinao. Voaloboka sy ny sampany, sampany sy ny voaloboka. Ny voaloboka dia misy sampany, ary sampany dia voaloboka. Ny fotom-boaloboka dia Jesosy, sampany dia isika. Kristy sy isika no miaraka. Noho izany voaloboka sy ny sampany, sampany sy ny voaloboka. Io ihany io, voaloboka sy ny sampany mandra-pirava. Dia mazava zany ny afatra. Mety ho tezitra ianao amin'izany hoe inona ihany ary ty voaloboka sy ny sampany ty, mazava nefa ny afatra. Fa voaloboka sy ny inona ny afatra? Sampany, tsy misy mihoatra azy zay. Ka mazava ny afatra nentinao ray aman-dreny e. Mazava aminay. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra, ozy ny mpaminany rehefa tany ampitan-dranomasina tany izy. Ahoana ozy le ohatran'ny nisy fanekenana atao zay. Zay rehetra ho lazain'i Jehovah, ndao ampiarahantsika, isa roa telo, zay rehetra lazain'i Jehovah, ho ekenay sy vere miaraka tsara ary. Zay rehetra lazain'i Jehovah, tehaka mafy arantsika voninahitra ny tompo. Any Jehovah ny afatra dia izao hoe hitombo anantsika ireny afatra ireny, ary aniry eo anantsika ireny ka tonga azo maventy dia mba hialokalofa mivorona antsika. Zany hoe samy taona olona maromaro zany ao anatin'ireny afatra izay menantsika ireny. Isaorana ny tompo nandritra an'izay fotoana lava zay dia tonga amin'ny famaranana antsika. Rehefa tonga amin'ny famaranana moa zany na tiana na za niaraka, voatery tsy maintsy misaraka zarazarana ny tokantrano samy manana dia mirary soa. Misy hira zay hoe ifarana izao ny fiarahantsika teto. Andao mba iraina kely, mba misangana kely irahantsika mba ifampirezatsika nyreto satria ny anio no ifarana fa tsika mbola maninona, mbola mitoy ny azakazaka. Ao mba misangana kely tsika ataontsika zera zay. Rehefa pahery anatin'izay dia ifampitatana ambody roatra midera mba mitsofoka anelanelany ihany dia afaka mba mifampahery.
eny ary mahireza ao ary mety isy fahorina fijaliana nefa ho ave mahireza le paradisa mijoroa tsany tanony finoana mahireze velume Azamala elvona Velume Velume Simana kizai famana viola Veluko Velume Manana fnun Manana vinuna Nanya tani tani sigareti zau Simansi muliona Velume Azamala elvona Velume Velume Simana kizai famana viola Velume Manana flu Manana finuna Vane dali dali sigareti zau Simansi mulayola Dula kele no Uyawe velume Azamala elvona Velume Simana kizai famana piola Velume Manana finuna Vana tani tani sigareti zau Simansi Vane danzan Vane tani tani sigareti zau Simansi Vane danzan farane Vane tani tani sigareti zau Simansi muliana Vane tani tani sigareti zau Simansi muliana Le volaza le panzaka Urakoraka be mazoto toerana re marina loatra ny tonkira ny anio ny farana ozy faty zao finoatsika an' Jesosy amin'ny toetrano akasitraka ny ray aman-drenitsika rehefa avy eo amin'ny fisaorana amin'izay fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra mba hitombo hatrany zany fanomezam-pahasoavana izany a dia mirary soa ihany koa an'ny vondrom-bavaka ambody roatra
za moa zany efa tsy tezodrananareo hoe manjarivo fiangonana satria efa mihoatra ny fiangonana nareo ny tena marina ia efa tsy fondrombavaka nareo fa fiangonana ka dia ho tahian'Andriamanitra nareo ary ahery mandrakariva amin'ny fanompon'Andriamanitra tahiny tompo ireny zandry zanaka ireny a tomboa amin'ny famezam-pahasoavana tomboa amin'ny fahendrena tompo ampitombo amin'ireny a dia mba lasa star académie indray androany a mba lasa la voix d'or indray androany a mba lasa ihany koa lasa lavitra amin'ireny fanomezam-pahasoavana izay men'Andriamanitra anareo a ireny a izany a mba hanandratra avo ny anaran'ny tompo tonga amin'ny fitiavana antsika satria tsy itsika moa zany nampianarina an'izany no tena marina fa itsika tamatavy zany tsy ampianarina an'izany tsony tsika sa tsy zany raha Tomasy efa mariala an'izany fa io moa zany sonjo ray marara zany tsy lozan'ray sonjo lay losa tsy lozan'ray marara fa amin'ny ankapobeny zany raha Tomasy nazovona tonga keto dia efa nomena an'izany ny fiangonana tambatambazo ny vahiny ho tamana ay ny Tomasina zany sa tsy haitsika zany mba ataovy mafimafy ny feo mba ry izao tontolo zao e haitsika ve zany sa tsy haitsika mba voninahitra le mpanjaka ny fanjaka ka tonga ny famaranana atsika dia ho ampitondraitsika izay fitiavana izy tsy nangataka reo raha mbody loatra midera manana ny ampy no tahian'Andriamanitra reo ary tao aminy tao ny siny ny teny fikasana fa izao hoe ho antsika ihany koa izay nampianariny tompo hoe fakatiavana dia fa ao anatsika zany efa raha mikorina efa misy hoe raha mikorina zany efa tsy azo anao atao inona zany raha mikorina zany ka izay raha mikorina zay no andao hoporifotsika hoporifotsika amintsy izy ireo ka ho tsarony ny mandrakizay ihany fa nivesatra rameva efapolo zany hoe efapolo taonina zany ny zavatsoan'ny tamatavy satria rehefa ataony zany définition ny tamatavy zany dia hoe tany matavy tany matavy any hoe eto zany no ahitana zany zanak'ondro mifaha zany tahaka mifanatra nataon'ny Abely matavy indrindra ka rehefa mba jerijery tao ihany dia hoe mba misy matavy kely ho anay mianakavy ty zay zaka aloha zany no entina ka ataovy eto ilay arona ary mba hoentsika ingena miaraka amin'ny londompisorona rehetra zany miainga voalohany mitindray mitorak ty dia ataontsika ato zay fitiavana ataontsika any tsy ataoko mety nitondra ledisitsika any da fa batatsika eo dia ataontsika eto mety nitondra vorotsolozy anao dia hoety eo tolotsika anazy rehefa avy eo miaraka tolotsika rehefa avy eo zany zavatra hoetinao rehetrarehetra amin'izay tsy disy fotoana ianao satria misy fotoana zareo rehefa avy eo tonga dia hoentsika atao loha eto daholo atamaritsika eto hoety zareo mody any Antananarivo any ka mena fotoana raha tsika aka an'ilay valopy ao anaty poketra ao mena fotoana kely mba homanina tsara mihitsy misy moa fananomana zany dia miainga ary miainga ary quelque chose l'internel ao zay izy fa ina aza mbola le faloha aloha fa tsy mbola mara raha tsika raha tsy nahoana valopy ianao zany dia zay fanato sa tsy maneno indray mampiasa sainanao za tsy nahoana valopy aizy anahita valopy tonga dia afa ataovy amin'ilay zavatra ia aizy izy mitsamina izy aizy arkambana izy aizy izy mitsamina izy avina ro mitsamina double avy mba ty ampavaty aloha zany reto ny double reto azo double tahaka ny reto zay nanasika metsika ny rano ia eto ro ay zany double miaraka amin'ny vatanana izy ro lahy zany reto zalahy reto zany asa zalahy reto anao pastera ao anakaray tsy manaiky za tsy anao pastera zany ozy le anakaray
farangazana anao inona a za ozy anao rapasy zany zay hoe dia fa enjana tsy zany tsy mety anao rapasy te fa ty ray ty somary kalikalama be fa ty enjana tiana mpitondraina tomima anarany ty arona izy zany misorona be le mandefitra be mihitsy dia indray mpandeha nisy namony ty ay nisy namony ty ka ty fa miazaka zany ty tonga dia meny vita tonga dia nitsoka e lozy le mamany ka any anao ane olona anankiroa no vononao e nisy sipakely indray lava volo kely fotsifotsy kely sipa io tonga dia noroany anankiray miala vakola anankiray fa gayalarery fa zako le ty mitovy tiavanao azy alarery ane sipakely tian'le ty zany tian'le anankiray ihany ko ary zay no rehefa manao kaskety ireo tsy fantatra dia ampitoviana akanjo tsy fantatra anao mihitsy hoe izy ihany ve ty mitovy daholo misy nrehetrarehetra mitovy daholo efa nijerevako fa mitovy daholo tsisy anavana fa rehefa manao akanjo kampana ka nareo zany rehefa le bebe reto ka makan'izy reo lahy reto mba jerevo tsara ihany misy fanavana ihany reo anankiray volony miodina miakavanana anankiray volony miodina miakavy zay aloha zany ny ray gauche ny ray droite eny ary lasa tsika ty mba tsofokinareo amin'ny rahalao anjara antsika mianakavy a tsofokinareo amin'ny rahalao zay eny ary makatsitraka ny double dia mandroso rahantsika mainga avy aty amin'ny loholona ao ny loholona zisla ihany koa mianakavy quelque chose de internel mozy dia fa izy ao ny loholona dadafara témoin lemon le olona valera ao ihany koa ny loholona président miaraka ny fanomezan'ny fiangonana telo hetsy ariary izany telo hetsy ny ao anatin'ny valofingezabena asiviteka mafo antony fa dia ary miaingako ihany koa ny braoan'ny fiangonana avy eto mpangarano famonjena zany manainga voaloha satria olo maventy izy ireo a angatahana hitsangana ny braoan'ny fiangonana eto mpangarano ihany koa zany ya ireo ny braon fiangonana zany tonga dia mitsangana rehefa mitsangana braon fiangonana e zamenatra marô ao ny diakona rivo ao ihany koa ny la patrika ao ihany koa ny diakona quelque chose internel no fa mandeha ihany eny ary ireo ny brao fiangonana zay tonga eto zany a brao fiangonana fibe ao anatin'izao fotoana izao misy olotena régional ao mitsangana ihany koa ny brao régional na misy olotena ya tonga eto a dia mitsangana brao régional ao anatin'izao fotoana lehibe izao eny a misy solotena ny brao régional ihany koa ya mitsangana ny diakona rehetra abibakely zay amin'ity fotoana ty diakona rehetra tondra ny anjara ihany koa ao ny diakona zozia solotena ny régional Thomas ny diakona rehetra ihany koa ireo ny diakona nitondra ny anjarany ihany koa ao anatin'izao fotoana lehibe izao ny diakona rehetra ao nivo fiangonana eny ny diakona fiangonatsika ya mitsanga ny koralina feom-pandresy rehetra tafiditra ao anaty mpisorona be ihany koa nareo ny koralina feom-pandresy rehetra tarihan'ny sefo herzo sy ny sefo kotsy herzoa dia eo ihany koa miaraka fanomezana lobaka hoentina menjaika manao ny famaranana ihany koa zay nampitondraina ny sefo herzo sy ny sefo orena ihany koa zany reto ny feom-pandresy manohana trano ny metsaka ny rano manaraka zay ny mpitendry zava-maneno ihany koa zay tafiditra ao anatin'izao fotoana lehibe zao mitondra ny fisoronana dia ny mpitendry zava-maneno
izay taretin'ny Ralazino, eo ihany koa ny basista, eo ny batera, eo ihany koa ny claviste rehetra, ary eo zany sy vorakoraka very zalahy reto fa reto ny tena ezany e. Mahafinaritra fa dia tsy nangina fotoana fa teo ianareo. Ia manarak'izay ny mpandrindra amin'ny ankapobeny, teknisianina rehetra, ny mpampita amin'ny feo hatrany ampitan-dranomasina manarak'izay mandroso. Ireo ihany koa ny mpampita ny feo miaraka amin'ny rahalahy Didie ihany koa anatin'izay mpandrindra amin'ny ankapobeny izay. Sitsika horakoraka manokana satria dia tafita hatrany ampitan-dranomasina any. Ny Samartanina tsara fanahy, zoro ny Samartanina tsara fanahy, tonga dia mpamitsangana ihany koa. Samartanina Etonibo fiangonana. Alefa tsangana Samartanina tsara fanahy. Rehefa tsisy Samartanina dia ny Dorcas ary Dorcas rehetra mitsangana ihany koa. Alefa ao Dorcas, solitenan'ny Dorcas tonga eto reo solitenan'ny Dorcas. Mbola hoavy ny anareo fa aza mbola maika, aza mbola maika aloha nareo rola fa mbola farany. Tsy adino ny mpanentana. Ao mpanentana ary, tsy adino ny mpanentana zay nafana fo ihany koa. Ao raha Labrino mpanentana. Ia, ekipa mpanentana rehetra asivoteka manokana ihany koa ireo mpanentana reo fa dia nafinaritra ihany koa ny fanentanana zay noentin'izy ireo reto ny Dorcas izay mpanao soa ary vonona nanoana mandrakariva nampitondra ny fifaliana sy ny fitiavana manoloana ny vokatry ny fo, vokatry ny fitiavana ao anatin'ny tsiraray avy izao fitiavana zao. Mandroso mpanentana ary makasitraka betsaka tena nazo ihany koa paster tahiny tomponareo makasitraka efa mahazo ny ilana dia mahazo ny ilana kasitrahana betsaka. Eny ary toy hatrany ny fitsanganana. Ia ny diakonay ma fa mivoaka amin'ny feo safata fitsarana. Mahafinaritra ny tsy voatonona dia ny skoto rehetra, raha ny zoky ny filoha ny skoto rehetra dia efa nandeha zany ny filoha, efa nandeha ny zoky rehetra ihany koa sy votehaka manokana ho an'ireo skototsika reo. Mahafinaritra izany. Tsy adino ny MP4 rehetra régionaly, ireo mpandia rehetra ny mpanentana tafiditra ao anatin'izay, reny ny tanora izany. Tsy manaiky ihany koa ny ambodorotra fa dia izay tsy maintsy mitsangana. Makasitraka amin'ny fitiavana izay aseho anareo. Ia, reny ny tanora antsika izay ao anatin'izao fanohanana sy fitiavana izao. Mahafinaritra Hortense dia raina ny tompo sy fitehaka manokana ho an'ny Hortense fa dia sitrana izy afaka izy ampidirina mpandia ao izy nampihira nareo atao fobe zany no alefaka amin'izany karakarao ny mahenjana ny ray aman-dreny l'olona Norbert dia izao atoroko anareo secret voavokako ny secretn'izy io tsy mitodika any aminazy fa mitodika aminareo fa secretn'izy io hienjana be ny secret anazy io. Izy zany olona tsy mba midorororo. Zay zany aloha secret anankiray, olona tsy maninona izy. Zay zany aloha raha vao midorororo aminazy tavela. Faharoa rehefa nisy olona tafiditra ohatran'ireny, io tsy avelana io raha tsy tonga mpandia, tsy avelana io raha tsy tonga choral, tsy avelana io raha tsy tonga amin'ny sampana. Zay no mahenja anazy. Misy anabavy anankiray tao tadidinao ve za papa ozy? Tena tadidinao efa tonga mpandia izy ao, tonga choral izy ao, voninahitra amin'ny avondrindra fa dia tena dia omenantsika zany secret zany. Ireny rehetrarehetra ireny zany ny mpitondra fiangonana tonga dia mijery dia atsofoka, tsy miandry azy hoe izy ity fenao misy mitarika azy hoe andao miditra. Izy io koa moa manahirana rehefa mivalam-peo zay koa ane manahirana, zay zao tsy midira choral mihitsy za mivalam-peo. Fisaka loatra zany pastera fa tsy zay le izy. Raha zany le natonga anazy choral mihitsy.
do re do re do re mi fa sol la ti do. Eny abazary kely ianao mbola do re mi fa sol la ti do. Tsy efaka ho aty chorale ty fonga dia nametraka démissionna raha sefo sy anina raha vao tsy mahay miry ianao tonga dia fa dakandro tsy miala tato fa manomboka zao zany mba jereo ihany le tsy mahay mira reny mba ho tonga mahay mira. Amen. Le tena tsy mahay mira ohatrana reny dia mba ho tonga hay mira. Fa za zao fa mahay mira raha misy fe migadogadona zay mantsy ny chorale ary ianao raha tsy manao chorale raha vao tsy misokatra tsara ny vava tsy mety. Raha vao tsy misokatra ty tsy mahay ianao ya. Eny ary ny sekoly sabata mbola tsy nitsangana. Sekoly sabata lehibe, sekoly sabata ankizy fa nitsangana daholo. Ankizy rehetra fa nitsangana daholo a. Ay mbola nisy ankizy tsy nitako. Izy ny ankizy tsy hitako tao fa nitsangana daholo ny ankizy. Iza zany tavela fiangonana ya fiangonana alefa nitsangana fiangonana ary afaka merindrony zay nampijoroako an'le double teo. Reny zany tsy najorojoro azy reny fa misy fanahy mafisana le anankiray ka raha mbola etsehany fanahy fa izy io ya mbola mila fanindrina tsara zany raha mbola misy etsehany fanahy. Raha tsy misy etsehany fanahy ntsony ikatona ny lanonana reny mbola misy etsehany fanahy tsy viteka mafy fa tena mbola maro etsehany fanahy ao makasitraka tsy diso anjara reresy maromaro ny takan'izany oy kristianina tsy mandafanomezana teraina ny tompo fiangonana jiaby iny mamaly isiny miaraka amin'ny mangasy fotsy mamaly isi pitipitika mihitsy teraina ny tompo mamaly isi iny zany niteraka amin'ny pastera raha tsy izy tsy ohatra zao raiky amby folony azy fitolahy efatra vavy mba manaova manahaka mamaly isi daholy zay mbola mahatanora azy iny. Raiky amby folo be zao mbola tanora izy raha mbola miampidimy raha mbola mety saingy papa efa tsy aotsony nefa afaka maka ihany raha ohatra ka mety. Mbola maro ireo doyen tsy manambady atao tanàna ohatra no mahafinaritra ve zany zavatra zany mbola iantso papa oui bonjour papa ohatra no mety amiko ihany zany dia raina ny tompo mamalesia mbola pare ianao zay mbola akeny afaka atao mariazy pastera ny to mampanao mariazy anareo mahafinaritra zany zavatra zany tsara ny tompo e alleloia. Aza mijery montre aloha nareo fa io maniodina foana ny ataony montre io za jerena dia manga ny lanitra iny ary mbola misy etsehany fanahy aho tazako terana aloha totoko amin'ny ray aman-dreny daholo ihany fa zay lalany ihany lalany tsisy gote amin'ny herinandro aloha tsisy gote ihany fa valiny iny tonga dia fitahina ame papana ka raha mbola misy etsehany fanahy spesial ao spesial dia zao hoe sangana ihany ianao na efa kilasy ianao mihitsy ny fahozy ianao tiany etsehany fanahy dia zao tsy maninona zany izay no fitiavana naseho antsika akatsitraka antsika fiangonana tompomba antsika zay rehetra nafafy ane dia tombo anatsika tsara avy ary zay nataonareo dia Andriamanitra ampitombo ny fahasoavana rehetra amintsika tsara avy nanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra nareo dia ozy izy hoe izay nanolotra ho amin'ny mpaminany dia tsy diso valim-pity ny mpaminany zay nanao an'olo masina dia tsy diso valim-pity ny olo masina ary zay nanolotra ho an'ny olo marina dia tsy diso valim-pity mino fa tsy diso valim-pity zao sianao tehaka mamsika voninahitry ny tompo tena namandrakizay izany iny ary
aloha tonga dia efa jorontsika ireo fa dia efa izy azy any birao fiangonana solitena andray zonaly ao tonga dia mitsangana tsika fiangonana rehetra ato ny ambody roatra midera ato miaraka amin'ray aman-dreny olona nareo zanaka rehetrarehetra ato zany ianareo dia indreto izay fiangonana miaraka amin'ny solitena andray zonaly manato raha ihany koa izay tonga amin'izao famananana lehibe izao tsika itsoro ny fiangonana satria lehibe dia lehibe no zavatra natao tatya dia mba hoentana kely reo mba zarazaraina rao atolotra ho atsika zany zarazaraina alefa zarazara ao dia atolotra ho atsika aby reo a reo daholo nareo pakasary ataovy akaikikaiky ia tompoko lasy tompoko vavy miala tsiny raha ivolana eo masitsika rehetra satria hiteny amason'olona koa manao ny azafady ho ny tompoko fangatahan-dalana raha mandalo fangataham-pitenenana kosa raha hiteny teny nomena hony dia masolanga fa raha tsy nomena dia mahamoana ka dia nomena ny teny andahatra ho atsika izay vory eto ary andray aman-dreny lolona Norbert sy itsika mpiara-miasa ianareo mavondromavaka ambody roatra mifankaty miala tsiny satria ny tsino ny manahirana izy io satria raha vao tsy afa-tsiny ianao zany dia voantsiny tahaka an'le petakorona voansery tafaray samy fisaka zany ary ihany koa sao dia anao tahaka an'ilay tovolahy nanambady ramama zany safosafona matevikoditra ary orohana atao mamabe noho zany miala ny tsiny a atao anatrehanareo elako tahaka ny fisarahany lanitra sy ny tany ny tsiny satria ololavina mahasola obabena mahafola damosina hotelina mahabekibo ary hitsano avakivaky tongotra fa sarahantsika tahaka ny lanitra sy ny tany zany sy ny zany rehefa afaka ny tsy ny fanalany vava mazava lalako ombana tahaka ilay valala miaka ny zozoro manaraky ny efa mahitsy ary tahaka n'ilay solana na solobirany manaraky ny efa malama ka dia eto ianareo manoloana ny fitiavana zay tao aminareo manoloana ny asan'Andriamanitra koa zay natao taty amin'ity toerana ity izany no hitondrana ny fivolanana ny kely aina ianareo sy mandry andro tsy mandry alina natsona andro dia andro natsona alina dia alina tsy manamaly hoe hijery baolina dia tonga ao anatin'ny Brésil sy Croatie ianareo no natsona tonga na dia resy ara Brésil dia tonga foanareo maloana zany iray aman-dreny isitraka stela satria dia vita ny asa niseho ny voninahitr'Andriamanitra sitrana ny marary ny miaramila militera zay mafilo fanamidy bekimaly voninahitra ho an'Andriamanitra rery any nisy mifanany vonjena tsy voavidy vola makarena zany fa dia hoe fitiavana famonjena lehibe iraka tokoa ianareo ny raha an'Andriamanitra nanao zay iraka izay raha nanday ianareo hoe inona moa zay tamatavy inona moa zay tao masina no andaniana fotoana any fa tonga ianareo tsy mijery an'izany ianareo amavomavo ny fiangonana eto tsy mba trano vato be tahaka ny Ambohidratrimo tahaka ny Fobe Nasional
fa trano atao anatiny ara mikopakopaka le mandihy teo ny kopakopahana mihitsy mafana ny dikan'izany ratsirasy ny dikan'izany kakazo mitete avy ny orana kovetana atao amin'ny fiangonana izany ny fiangonana tatia Tamatavy tsy araky ny netretanareo azy nefa dia izao hoe tonga nareo tsy nijery an'izany nareo tsy nijery trano be nareo fa dia hoe ho any atao masina ray aman-dreny eo sitraka e tele Andriamanitra ombanao sy ny mpiaradia rehetrarehetra ampitombo ny fanomezam-pahasoavana fa tsy nataonao latsa-danja tamin'ny hafa ny Tomasina na dia izay ratsiratsy sy mavomavo izay azy noho izany indrindra izany fitiavana atao aminao izany sanatritsy ny karamana vetriketo tsy karama por fa raha mpikarama dia mandao n'inona mandao ny ondry fa ianao le mpiano tsara matsapa fa misy olona mitaraina any raisonnaly Tomasina any misy olona magnatahita famonjena any dia tonga ianao hitondra ny fanomezam-pahasoavana ary dia niseho ny voninahitran'Andriamanitra fitiavana zany ny fitiavana dia valiana fitiavana ihany koa izay reto tsy anao hoe falimahazo hoe dia nahazo dia andana amin'izay mody any Antananarivo any lasa roasina mihitsy hoe mandana mody amin'izay fa ela loatra tsy izay fa kosa indreto ny fiangonana ao anatin'ny fitiavana ihany koa satrinay anasanareo jiaby hoe samy mba tokantrano tsirahay avy dia samy misakafo any kanefa eo ny fotoana eo koa ny adidy amanandraikitra dia tsy vita izay fa ny solon'ny fitiavana izay nasehonay dia indreto misy zavatra kely ao ny valopy ao ny voatsirambon'ny tanana izay noentin'ny fiangonana ao ihany koa ny akondro ao ny voankazo izay noentina taty vokatry ny tany anaporofona fa taty Tomasina ianareo dia nitondra vokatry ny tany noho izany indrindra ray aman-dreny olona Norbert kely izy io kely tsy ampy ny voninahitranareo fa kosa raiso am-pifaliana fa natolotray tamin'ny fona feno fitiavana dia Andriamanitra ampitombo ny fahasoavany aminareo todika manokana amivondrom-bavaka bodoroatra mifakatia sotra betsaka amin'ny fitiavana seho anareo satria nahita fa tamin'ny herintaona sy printera ray fa ty sy printera roa dia raha ho avy zany fa 5 taona sy printera 5 makasitraka amin'izay fitiavana seho anareo zay dia zao ny afatra aminareo io ny ray aman-drenitsika io karakarao izy mahafinaritra io ray aman-dreny io ka toavy izay resaka avoakany eo dia masisika izy io ary izy masika fa be ronono masika fa be ronono zay ronono zay jerevana efa mijery ronono nareo dia milamina ny tanàna ka dia mahereza koa ianareo eto dia bakasitaka manokana ny mpandifa tena mbola tsy nahita ditaka an'ireny aloha mahafinaritra nareo tanora tompony ta mandrakariva nareo mampitombo ny fanomezam-pahasoavana farany tsisy bedy zany tsisy bedy hoy raha maka avy aty Tomasina nareo satria maromaro izy ireo tsisy bedy na ray azy dia tahaka an'izay koa ianareo mety misy koa maka avy aty Tamatavy ihany koa fitiny famaly mahatsara fihavanana fa sao dia hoe tsy omenay ny anay fa tsy maintsy makany aminareo koa zay fitiny famaly mahatsara mba sy orakoraka be kosa ka dia makasitraka zay no lava zay no foy fa dia makasitraka atsika ho an'Andriamanitra voninahitra atsika fiadanany hatramin'izao ka mandrakizay sotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy tonga eo amin'ilay vanim-potoana mampetsi-po ny vazaha rehefa
voatsindrona ny fony dia mivadibadika amin'ny masony te hitomany izy kanefa menatra hoe zao lehilahy lehibe zao dia mitomany. Ny tena ihany koa eo anolohan'ny fitiavana lehibe izay naseho anareo anay hatramin'izay ka hatramin'izao dia izao mihetsi-po satria tsara ny fiarahany, soa ny fiarahantsika. Tovy mafy ny tehaka aloha voninahitra. Alleloia. Nanomboka tamin'ny andro voalohany izay isaorako an'Andriamanitra manokana hoe manina moa no natomboka atsasaky ny herinandro ny tamin'ity taona 2024 ty fa nisy mpanompon'Andriamanitra mijoro vavolombelona. Herinandro ngarangidina ny aretiko raha amandeha no sy fa nanomboka nidirako tao amin'ilay metsiky ny ranoandro voalohany dia sitrana. Izany hoe lay fahatongavanay zany ampanetretena no nitondra fanasitrana. Fa raha zay amafony ny aretiko zao izy ilay ray aman-dreny dia zao mety efa razana noho ny vatanina tatira mbola tara ilay metsiky ny rano. Ka ny metsiky ny rano dia programan'Andriamanitra rano fotsiny. Ny zava-dehibe dia tsika mifanohana sy mifanampy ary miteny amintsika tsika zao anatin'ny mondial. Fa ny tenin'ny filoha katariana sy ny ministry ny kolotsaina no mandona ny fo rehefa mandinika hoe ny olona dia ny teny vola be amina miliara ozy ny nanamboaranay ny toe-tsainy ireo vahoaka ireo vao afaka nandray anareo reo. Noho izany tsy hompitehany ao anatin'ny vanim-potoana miserana sy mandalo no maizy azy dia zao aty ny lalan'ny lahy ozy dia aty ny lalan'ny vavy. Dikan'izany raha vao tsy vonina anaraka le fitsipika napetraka dia mahazo mandeha nareo azonareo bataina le mondial lava zao. Ny zavatra ny sasaranay sy ny kelezana aina tsy hompitehanareo olona mandalo. Lasa ny sainao hoe ny fiainana zany raha te aomby dia misy didy fitsipika. Lehibe indrindra amin'izany nefa ny dita an'Andriamanitra. Ary lehibe indrindra ao anatin'izany ny fatahorana an'Andriamanitra. Dia za raha tonga teto amin'ity mihetsika ny rano ity tsy zavatra vaovao vao nambara taminareo teo fa nefa fantatrao ihany noho ny foaziny. Satria raha apokalipsy izany tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. Alleloia. Matahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy. Fa zao zarazaraina samy afaraka ny tenin'ny ray aman-dreny lehibe izay filohany regionaly eto Tamatavy ny atety sy nandraikitra. Dia rehefa tonga teto dia ny zava-dehibe indrindra dia ankoatra ny fanehoam-pitiavana izay nasehonareo dia ny fiaraha-miasa nitondra makany amin'ny fahombiazana. Sariana manokana amin'izany zareo reto satria tsy nijanona teto Tamatavy tsony le fiaraha-miasa tamin'ity andihan'ny faefatra ity fa nivelatra hatrany ampitan-dranomasina. Dia raha mahakasika ny fiangonantsika 100 isan-jato no inoko fa ho vita tsara lavitra amin'ny fiangonana misy eto ambonin'ny tany. Alleloia. Satria nahoana ambodoratra amin'ny fankaty dia anohana sy fanampy amin'ny olona miasa ary hitondra ny anjara birikinay izy araka izay vitanay ary anetany izay naizanaiza tany alehanay fa misy asa miandry ao amin'ny faritra Tamatavy ao an'izay tsara sitrapoa dia makasitraka araka ny fanaonareo izay tsy hita izay maharatsy azy dia zao eto ambavaka izay alohan'ny alana eto ary atsiarovanay manokana ny Tamatavy ilay feo amin'ny mpandresy hoe tsy fa le miandry ianao dia mba hoentina mambavaka izay arinan'iny dia ireo ny anetireo ny kizitsika mbola ao anatin'le maheritrerindreo ary marina ny andray aman-dreny fa ombody roatra tsy misy olona voaresa lahatra zany ka ho sampana tsinitsinina. Fa vao vita batisy ianao ny asabotsy dia raisy tanana ianao ny alahadiny iny satria izay aloha mpanetretena izay mivavaka isan'andro amin'ny 12 ny andavanandro ny alarobia amin'ny rokatra amin'ny enina ny alahady amin'ny valo maraina amin'ny enina ariva satria ny amin'ny maraina ray manontolo mpandisy ny korala manao famerenana amin'ny roa ny olon-dehibe amin'ny ray ny dorkasy sy ny samaritana amin'ny roa sasany miditra ny olon-dehibe hatramin'ny enina dia vao vita dia efa mandeha ny fanombatombanan'ny teknisianina inona mety amin'ny korala io sa inona dia zao tonga dia mpandihina ary marina zay mila tehirizina ao anaty asa fanompoana le vahoaka an'Andriamanitra mba haritra satria izy mbola malemy ny ara-panahiny hatramin'izay naresy lahatra azy dia inona ny zavatra misy ao anatin'izay tonga izy dia tezaina ao anaty sampany dia mafana fo dia paratra amin'ny efatra ambody roatra fa zao ambody roatra nge 300. Alleloia. Ary mbola hiakatra hatrany amin'ny farany tany hatramin'ny tompon'andraikitra lehibe amin'ny assemblée nationale zao io eto mba présidentena kely ny amananarananao avy nareo mandroso aty fa tsy avy aty fa manano maizy azy ao amin'ny tany sy ny fanjakany reny fa ny ao amin'ny assemblée ara tompon'andraikitra lehibe zao zay rehetra ilainao any aminy rehefa andeha ho any an-dafy ianao spécialiste fikarakarana passeport sy ny firongony.
ananany daolany rehetrarehetra fa rehefa tonga ao ambody roatra mifankaty a tombatombanina izy tsamarytanina mety aminao apetraka amin'izay le any amin'ny assemblée nationale aloha fa mianatra mikarakara vahoaka mahandro sakafo tonga dia reny anay eo amin'ny vilany eo alleloia mafy ho an'ny vady aman-janony ino koa ty fivavahana tonga dia ry amin'ny vilany nikarakarainao fa zay aloha karakara ondry aloha dia avy eo miakatra rafa any arena ny diako na ho lasa aloholona zay mbola hitondran'Andriamanitra alleloia ny tiako atongavana amin'izany mbola tsy amperitaony reny fa nitesitena voalohany nakany mahajanga hoe atraiza ny fitiavanareo an'izany apokalypsy izany ho any mahajanga andeha sa tsy andeha tonga dia nandeha ary nafinaritra taminy izy ny tonga tao fa lasa fianakaviany ray manontolo esla mpiara-masakaiky amin'ny Andriamatomamy Ravatomanga zay manana maizy azy amin'ny sy ny fanjakana ny reniny eritrereto amin'izany fa ny zavatra misy manaiky ny fahefan'i Jesosy eo amin'ny apokalypsy ka zao resaka horesahana ihany zany fa nytiako atongavana amintsika rehetra dia zao mba ohatra zao foana ny tsika mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahalanitra izay tonga amin'ny teny ary amin'ilay Samuel faharotoko fasivy fahafolo andiny 1 sy 12 hoe raha vao tsy tohanareo ny fahavalo dia tonga izay manampy anareo ary raha miatikady zay dia zao ampio zay fa ny fandresena dia zao atsika rehetra satria eo amin'ilay Samuel dia zao andao tsika hitombandao zo an'ny fiangonantsika ho an'ny firenentsika dia zao izao sy anao miaraka no mitondra makany amin'ny fahombiazana mitondra makany amin'ny fahatsarana ary zay no natonga an'ilay vazabe resy lahatra hoe tena génial ozy le fiangonana apokalypsy izany tsy nijery an'le qualité natoerana fa le zavatra nasehoany atsika naresy lahatra azy hoe dia isorana atsika rehetra eto mambavaka zay aiza le feo amin'ny mpandresy atsika midiny ary ambany ary entina mambavaka aloha ndao ifampitatanatsika fa andeha le feo amin'ny mpandresy tsy fahagagana na fanasitranana ny naresy lahatra atsika dia ivavaka retolo reto atsika rehefa aveo any aloha tsika vetivety alohan'ny tondratsika ambavaka zay rehetrarehetra zay eto moa zany manohy fotsiny amin'ny floresnal dia mankasitraka ny amin'ny fiara-miasa rehetra zay tao anatin'izay mihetsiky ny rano zay eto kosa nefa dia mijoro eto zay anao raha mandreny paster satria dia tsy niala mihitsy ianao mankasitraka fa dia hotahiny tompo ianao ny amin'izay fiara-miasa rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay noho izay dia tsy ho lava no teny fa mba misy enveloppe iny atolotra manokana ho anao kely dia kely izy iny fa dia zao hoe le fitiavana no maneno azy ka dia hoy za hoe raiso ampitiavana ray aman-dreny ny amin'iny enveloppe kely iny izany eny ary asiako valy telykely lefa mafonja makasitraka ny tsika birao ny fiangonana mangarany famonjena eo koa ny régional nanome ny fitiavana izany lehibe ty fa tsy kely fa izany indrindra ny tompony omba ny fiangonana dia mba vita ny fiangonana lehibe eto amin'ity toerana ity iara-iasantsika tsy maintsy vita ny fiangonana iara-iasantsika tsy vita ny fiangonana raha misy manome zava-tsonaoko ihany teny hoe sotra tompoko makasitraka président makasitraka tompoko
tapitra andao miotsika ny rano andreo vahoakanao levona tanina nangatany e Jesosy mihoatra lavitra nefa voninahitra izy ireo tamin'izay mbola iseho amin'izy ireo manomboka androany ny fifaliana idirany tokantrano ny fiadanana nanjaka amin'izy ireo ary mino fa tanteraka amin'izy ireo le tena hoe ambodoroatra mifankaty Tsika mba afaka ny dian'izy reto mba ho tantanan'Andriamanitra ho tonga soamatsara ao Antananarivo anoho ny azakazaka masina ihany koa raha io ndreto zahay tsy mifakafoy satria ifakahazo-po satrinay ho eto satria ray volana latsaka amin'ny teto fakazatra loatra fampizarany ny mamy ny fampizarany ny fampitondra ny mavesatra fampitotram-bavaka ny famangy ary totamana misy ary satria izany ny fitiavana tompo natao zao andeha faefatra mihetsika ny rano zao sy tonga ho azy fa programanao Andriamanitra vita soamatsara izany hitanay ny voninahitra ao sapanay ny fanatrehanao ary eto zay ny tombo ny finoanay satria velona sy mahery amin'izao fiangonana zao ianao tombo sapanay fa manan'Andriamanitra velona izahay na ny vazahara tompo manaiky ane teo masonay ho any na ny pazana ny beky za manokana tompo dia ny oroorona ty anato satria natsiko ny vazaha ny beky ho masonay lehibe loatra zany asanao zany Andriamanitra lehibe loatra zany asanao zany tompo a lehibe loatra zany asanao zany raha olona efa tsy miorona amin'izany ane Jesosy mamperitreritra ihany tsy mifahendreny ray aman-dreny lolanao libera zany na fahalalana fa kosa ny fanananay anao Jesosy lay maty tamin'ny atsaky ny herinandro lay nilevona telo andro telo ala tanatin'ny tany lay nitsangana tamin'ny andro fahatelo dia ny sabata izany velona ianao Jesosy mbola miasa mandraka kehitriny ianao ka dia misandraha tary-panjaka anay hosana amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra voninahitra ho amin'ny avindrindra ankehitriny tompo noho ny adidy aman'andraikitra ny asa sy ny fivelomana mbola zarazarainy toerana izay indreto ny mpanomponao izay vondrom-bavaka ambodidroatra mifankaty miaraka amin'ray aman-dreny loholona mianaka andeha izy ireo tompo iazo ny Tananarivo ianao dia milo lalana azy ireo anipika ny lalakombany izy ireo ka dia ho kalefy afy ny fiara iny tompo ary andraony ianao amin'ity atoandro ty ka tsy misy akitika an'izy ireo Jesosy fa dia tahinao ny dian'izy ireo ho tonga soa ho Antananarivo ao dia ho tahinao ny mpianatra ho tahinao zay miasa ho tahinao manana tokantrano ary tehirizo amin'ny famindramponao Andriamanitra
na vita ny asa taty tsy voavalina i régional Thomas na ny zavatra nataon'izy ireo taty tsy voavaly fa ianao le manakarepasoavana no amaly fitian'izy reto ampitombo ny fitahina miopavana amin'izy ireo andray androandra ho avy ny fotoana indray izay anamareanay fa 5 taona amin'ny taona vaovao dia anao mbola nome tombonandro anay Jesosy eo ka mbola iarahanay mifaly amin'izany fotoana izany eny tsy fantatray koa na amin'ny toana vaovao io no any ampitan-dranomasina any izahay matoko izay Andriamanitra eo ny feo ampandresy tsy adino satria tsy maintsy hoentiny ireo eo ny vahoakanao ihany koa miaraka amin'ny ray aman-dreny lolona lolobera vondrombavaka ambody loatra pastera mianakavy koa tsy adino Jesosy ka dia misaotra tompo anao ny dera anao ny laza anao voninahitra mandrakizay ifarana ary zao fotoana zao dia hotononina nitsodralona Andriamanitra ny fiadanana ny hitasy hamasina rosamy tanteraka ka dia aoka arovako fanahinareo ny ainareo tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny vehiviny Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay nifidy ianareo ary izy no anefa izany ho azy ny voninahitra mandrakizay sabaty Jehova Apokalipsy sabaty Jehova Apokalipsy pandresy ao pandresy anao pandresysika orakoraka be orakoraka faramafy be orakoraka be tehaka mafy izay voninahitra na tompo mirary soa tahiny tompo ambody roatra amin'ny dera miaraka amin'ny lolo soava aty soava tsara tompo ombanareo tompo vitanareo dia mirary soa amin'ny collégium mitrotra makasitraka tompo lahy makatela tompo fafy rahalahy nakadinonareo ta ampitan-dranomasina veloma tompoko manao kokoa anareo veloma jiaby fianakaviako jiaby aza dino fanohanana ny fiangonantsika eto amin'ity régional Thomasina ity rehefa nitahin'Andriamanitra nareo hiara hiasa atsika tsy maintsy vita amin'ny fiangonana rahalahy anabavy veloma tompoko enare